Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe ny arabako antsika rehetrarehetra ry havana malala. Tanatin'izao fandarana misy andrata izao indray tsika androany. Miditra tanteraka ato anatin'ny fiankofana isika. Entintsika ametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana indray amin'izao andro sabata masina izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe midira eo am-bavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Ry havana malala, manao izao fandarana izao tsika satria te hanatanteraka an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Tiantsika mba ho tonga amintsika izay zavatra rehetra mba hirintsika ao anatin'ity sabata ity. Ary dia ho tanterahantsika ihany koa izay zavatra mba nolazain'Andriamanitra antsika ry havana. Miditra ao anatin'izao andro izao tsika amin'ny fiderana. Miditra ao an-kianja isika amin'ny fisaorana. Ary inoko sy antenaiko fa Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ao an-danitra ao izy. Mijery antsika tsirairay avy. Miondrika mijery antsika izy. Ary faly izy mahita antsika ry havana. Fifaliana no ahitany antsika androany. Raha tezitr'Andriamanitra ny amin'ny mety fahotana ataon'izao tontolo izao sy ny faharatsian'izao tontolo izao izay miaratsy isan'andro isan'andro. Mahatezitra an'Andriamanitra ny fahotana sy ny faharatsian'ny zanak'olombelona ry havana. Fa nisy izany lehilahy anankiray izany atao hoe Noa. Ankohonana anankiray afaka nampionina ny fon'Andriamanitra. Ary mbola nahitan'Andriamanitra fifaliana. Mbola afaka nitony ihany Andriamanitra ry havana. Na dia olona valo mianaka aza no mba hitany fa nanao izay nahafaly azy teto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary nitodika tamin'izany Noa valo mianaka izany Andriamanitra. Nijery manokana izy. Nitao manokana ihany koa izy. Ry havana malala. Tahaka an'izany angentsika eto ry havana. Niezaka tsika manao izay hampifaly an'Andriamanitra satria mahatezitra an'Andriamanitra izao tontolo izao. Fa misy olona eto mijery an'izany olona izany Andriamanitra, mitodika mijery antsika Andriamanitra, dia faly Andriamanitra. Faly izy satria nahoana? Satria misy olona eo mibanjina azy. Misy olona eo tena tia azy. Misy olona eo manao ny sitrapony. Misy olona eo vonona niaraka aminy mandrakizay. Misy olona eo midera azy na amin'ny tsara, na amin'izay mety eritreretina fa ratsy, na amin'izay eritreretina ho tsy mety, na ny amin'izay rehetra mety fahombiazana. Misy olona eo ry havana malala. Vonona ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana foana eo amin'ny fiainany. Na roviana na roviana. Hitodika manokana amintsika Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny ataontsika androany hisaotra an'Andriamanitra tsika. Hideran'Andriamanitra tsika. Satria ninona tokoa zavatra mety nitranga ty amin'izay tontolo izao ity ry havana. Mety misy olona ny ambadika any. Efa tsy misy afa-tsy fahatezeran'Andriamanitra sisa ny miatra amin'izany olona izany. Fa isika tsy fahatezerana ny miatra tamintsika. Tsy fahavinirana ny miatra tamintsika. Tsy tsorakazo, tsy kapoka no nomenantsika ny havana. Fa nomenantsika ny fahasoavana. Nomenantsika ny fitiavana. Nomenantsika ny fitahiana. Nomenantsika ny zavatra tsara rehetra izay mety amin'ny fiainantsika ry havana malala. Halleluja. Antsika amin'izao fotoana izao hivavakantsika. Andaontsika hisaotra eo misaotra anao Andriamanitra fa tsy nisy fahatezeranao niatra teo amin'ny fiainako tamin'iny herinandro iny. Izany Andriamanitra tezitra izany ry havana. Tsy azo ansaintsika eritreretiny izany. Tsy voasainantsika izany. Hoe taky ny ahoana Andriamanitra rehefa mampiatra ny fahatezerana. Hisaotra an'Andriamanitra mihitsy aza isika fa tsy mbola niatra tamin'izao tontolo izao ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'iny herinandro iny. Halleluja. Mbola mitazona ny fony izy. Mbola miaro ny famindrampony izy. Saotranao izay Jesosy. Terainay ny anaranao Jehovah Andriamanitra. Iankofanay ny voninahitra ao.
idiranay ny fanatrehanao satria nomena lalana ho amin'izany zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka ao zay nombona teo ambony azy fijaliana tompony tompo sy mpanjakanay tamin'ny alalany mahafahanay mba miditra eo ihany koa androany Jehovah mba hanolotra fiankofana ho anao amin'ity androany ity hanolotra fiderana ho anao vokatry ny fonay hanolotra Andriamanitro fisaorana ho anao Jehovah mideranao zay fa na dia mahery azy ianao na dia azonao atao tokoa aza ny zavatra rehetra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ianao manana fahefana ianao hikapoka manana fahefana ianao handatsaka tokoa ny fahatezeranao hampiatra an'izay tianao ao an-danitra ianao afaka manao izay tianao atao Jehovah iza no hafetra iza no hafe izay tianao iza no afaka ilaza aminao hoe aza manao an'izao na aza manao an'izao Andriamanitro iza no afaka hanoro anao fa misaotra anao zahay fa Jehovah Andriamanitra fitiavana ianao mbola nazominao indray ny famindramponao narovanao eny na dia ho aminay reto azy izay efa tokony niaran'izany fahatezeranao izany Jehovah Andriamanitra fa ny tananao ny fonao no nampiononinao misaotra anao zay Jesosy nasaronao anay indray ny famindramponao tamin'ny herinandro iny tsy nijerenao ny faharatsianay fa nosaromanao fitiavana nosaromanao famindrampo Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra tsy toy ianao Andriamanitra lehibe ianao lehibe amin'ny hery sy ny fahefana fa lehibe indrindra amin'ny fitiavana sy ny fahamoram-panahy ihany koa lehibe indrindra amin'ny famindrampo lehibe indrindra amin'ny famelan-keloka misaotra Jesosy voninahitra ho anao Halleluja Amen. Sini si fecha
Amen, Jesosy mandrakizay ho anao alfasionika. Ianao ilay Andriamanitra mitoetra mandrakizay ary hoderana mandrakizay Andriamanitra. Tsy tsahatra ny fiderananao Jehova. Tsy tsahatra ny fiderananao Jesosy. Misy foana ao an-danitra ao ary mbola hisy mandrakizay izany. Zay reto koa Andriamanitra. Eto an-tany izay hideranao. Fa mandrakizay koa izay mba te hideranao Andriamanitra. Mandrakizay koa izay mba te hitoetra eo anilanao. Handinidinika ny mombanao dia hideranao hitsaokanao Jehova Andriamanitra. Tsy manan-javatra herehana intsony izay amin'izany Jehova. Tsy be herehana intsony izay. Tsy be zavatra atao intsony izay. Fa mitoetra mandrakizay mideranao. Reto izay Jesosy androany. Manofana sahady ny tenanay. Manofana sahady ny fonay. Iainanay mandrakizay ingy Andriamanitra izao fiderana izao raha tonga any izay. Ankehitriny mbola tsy fantatray mihitsy ary tsy azonay an-tsaina hoe taky ny ahoana izany fideran'ny anjely ao an-danitra ao izany. Tsy mbola hitan'ny masonay izany. Tsy mbola ren'ny sofinay izany Jehova Andriamanitra. Fa fantatray sy ny azonay antoka ary enonay tsara lavitra izany Jehova. Tena tsara lavitra izany Andriamanitra. Zay Jesosy tonga eto. Amin'ny fomba tsotra ny mba ahafahanay mideranao. Amin'ny fomba tena farak'izay tsy malahirana. Faran'izay tsotra. Eo amina toerana tsotra. Ato amina tokantrano tena tsotra. Jehova Andriamanitra fitaovana tena tsotra. No mba omenay ianao androany hideranay ianao Jehova. Ankalazana ianao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ho avy ny fotoana Andriamanitra. Ho avy ny fotoana. Halleluja. Amin'izany andro izany. Mba iseho anatrehanao izay Jesosy. Hideranao. Tsy fantatra intsony inona ny fitaovana mety ilainay amin'izany. Fa tonga eo izay Andriamanitra. Fiderana tsy mbola nisy ohatr'izany. Fiankonfana tsy mbola nisy ohatr'izany. Ampianary izay hideranao dia ny etỳ an-tany. Ampianary izay hanome voninahitra anao foana dia ny etỳ an-tany. Fa ho fiainanay mandrakizay izany Jesosy. Raha tonga any izay. Rehefa tonga any izay Andriamanitra, ho fiainanay mandrakizay izany. Tsy mampaninanay Jesosy. Tsy hainay mihitsy izany mitaraina aminao. Tsy hainay mihitsy izany mangataka, tsy mampaninanay izany. Fa ny zava-dehibe aminay, ampianaro hideranao izay Andriamanitra. Ampianaro ny fonay sy ny vavanay. Ampianaro hisandratra anao foana ny tananay. Ampianaro anao mandrakizay izay Jehova. Hideranao amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra Jehova Andriamanitra. Hanome voninahitra anao. Halleluja. Misaotra Jesosy. Troubles come.
Halleluja. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny an-tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay manandratra ny fanahiny ho amin'ny laingy, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny laingy, na mianina mitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no talalaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry varavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Ary izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Halleluja. Amen. Seated on the throne.
Aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko. Andriamanitra ianao no itokiko, aoka tsy homenatra. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao. Fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah. Ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy. Ianao no andrasako mandritry ny andro. Tsarovo ny antranao sy ny indrafonao Jehovah. Fa hatr'izay ireny. Jehovah ny fahazavako sy famonjena ahy. Iza no atahorako. Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko. Iza no angovitako. Raha manaty lahinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina ka lavo. Na dia misy tokony mitoby miady amiko azy, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko azy, dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika amin'ny tempolony. Fa hanafina ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy. Ampiery amin'ny fierena ho andahiny izy. Hanandratra aho eny ambonin'ny vatolampy izy. Koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ny lohako. Ka hanatitra fanatitra iobina ho andahiny aho. Hihira sakalazan'i Jehovah. Haleluia. Amen. Yana manoko yona no kokura.
tenin'Andriamanitra manao hoe miangofa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Mahafinaritra ry havana malala mahita olona mideran'Andriamanitra manam-pahamasinana. Ary azo antoka fa faly koa Andriamanitra mahita an'izany. Sady endrika fanajana no endrika fahadiovana. Miangoaka eo anatrehan'i Jehova isika ao anatin'ity andro sabata ity. Hampiaingo masina ny vatanao, fa hampiaingo masina koa ny fanahinao. Ny fonao sy ny aminao rehetra, ry havana malala. Hampiaingo masina satria lehibe ny Andriamanitra ifafahantsika. Lehibe indrindra ny Andriamanitra izay derahintsika ny havana. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay niarahantsika teto androany. Ialana tsiny misy fahatomombanana kely ny fitaovana. Efa eo izay moa nefa nahataratarantsika androany. Ialana tsiny indrindra fa mino fa mifantoka ihany tsika tao anatin'izay fotoana izay. Misaotra betsaka anao izay Jehovah Andriamanitra noho ny fotoana izay nahafahana niaraka teto androany. Misaotra anao izay Jesosy fa nisandratra ny feonay, nisandratra ny fanahinay, nisandratra ny tananay mety tany anatin'ny tokantrano tany, niforotra ny lohalika anay tany amin'ny tokantrano tany. Jesosy, niteranao tamin'ity androany ity. Nametraka anao amin'ny toerana mendrika anao, nanaingo ny seza fiandriananao tamin'izany fiderana izany Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny fahatanterahana izao fotoana izao. Misaotra anao izay ny amin'izay rehetra nataonao Andriamanitra. Fantatray Jesosy fa tsy ho vitanay anao vinany hamaly fitianao, fa izay kely mba vitanay kosa androany natolotray Jehovah Andriamanitra. Inonay nefa fa mankasitraka an'izany ianao. Inonay nefa fa mba nekenao no raisinao izay fanatitra natolotray teto Jehovah Andriamanitra. Atolotray miaraka amin'ny fiderana sy ny fisaorana ny tenanay sy ny aminay manontolo. Ataonay ho fanaka fitondrana ny anaranao na aiza na aiza Jehovah Andriamanitra. Ho fiderananao amin'ny fotoana rehetra Jesosy eo. Ka raha misoratra eo amin'ny tenanao Jesosy eo an-danitra hoe ianao dia ny tenin'Andriamanitra, dia mba hisoratra ety aminay ety ihany koa fa izahay dia kristianina. Ary ho kristianina amin'ny lafiny rehetra Jesosy. Misaotra anao izay. Midera sy mankalaza anao ary ankinay aminao ny fotoana rehetra eto androany. Nitoy ny fotoana rehetra ny androany sy ny rapitso apetraka eo am-pelantananao Jehovah Andriamanitra. Fantatray fa anatrika eto ianao. Inonay fa manatrika eto ianao. Ary efa tafiditra ao kianjanao izay tamin'ny alalan'ny fiderana izay nataonay teto androany. Dia iaina amin'ny kasika ao izay, iaina amin'ny famangina ao izay, iaina amin'ny fanatrehanao izay. Misaotra Jesosy. Dia raha nihaja ny saotra sy ny voninahitra rehetra, dia atolotray ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay mandrakizay. Halleluja. Amen. Ny farany eto ny fandalana misy andrata ry havana. Ila anankiray farany ary efa naovantsika veloma, dia ampitantsika makany amin'ny fandalana vavaka fiambenana. Samy hitahin'Andriamanitra daholotsika rehetra. Halleluja.
Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaniana lehibe ihany koa no erabanantsika tsirairay avy indray izay tratrantso eto amin'ity androany ity lasana Bavamalala. Dia miarabantsika tsirairay avy izay efa narabainy mampionona teo ihany moa niaraka tamin'ny mampionona teo fa dia tonga indray ny anjarako ankehitriny. Dia miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manankirepasoavina ane amaly fity atsika tsirairay avy izay tonga eto. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra fahasoavan'Andriamanitra ane ho amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga amin'izao fandaharantsika manontsika izao indray. Tsy diso ady resaka reo anao raha tonga eto fa za mino fa tena misy raha ilan'ny tompo anao vidiny ny tapany voalohany izay rahantsika tamin'ny mampionona tao anatin'ny fiderana dia hiditra amin'ny tapany manarakytsika tapany faharoa dia ny fiderantsika an'Andriamanitra ato anatin'ny vavaka fiambenana. Tahiny tompo daholo tsika mianakavy tonga soa daholo tsy misy tombo sy ala faly zay mahita anareo maharetatra amin'ny fana fa mbola misy adiny iray sasany rahantsika eto mety mbola mahery ary satria androany dia fantatsika fa misy ny kilalao zay ho ataontsika. Ny programantsika dia izao hivavaka aloha tsika ametraka ny fotoana aloha tsika ampiran-tanan'Andriamanitra dia hivavaka ametraka ny fotoana ampiran-tanan'Andriamanitra miaraka amin'ny ranabavintsika Lovely dia avy eo indray tsika milohan'ny alohantsika hira aloha dia tongotsika aloha dia ametraka n'ilay fanontaniana amin'ny kilalao. Dia ao aorianan'ny fametrahana fanontaniana amin'ny kilalao dia izay tsika vao hihaino hira. Dia ao anatin'ny hira ianareo no amaly ny fanontaniana izay apetraka amin'ny kilalao izay ho ataontsika. Tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra dia avy hatransika dia hiditra mivavaka fanomboana. Raha tsika amin'ny ranabavintsika Lovely Tina avy eto Frantsa dia avy tsika tonga dia hiditra amin'ny fametrahana ny fanontaniana dia ao anatin'ny vavaka zany nareo sady mivavaka tsara mba azo loka no maka stylo sy taratasy mivonona tsara amin'ny fanontaniana izay apetraka eto amin'ity androany ity. Tompo ranabavy Lovely, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy izay tonga amin'izao alina ny vavaka fiambenana izao dia hiaray vavaka azy tsika. Ry Andriamanitra mifamonjena anay izay mamono fona io miakoka eto anatrianao indray izay Jesosy mandohalika eto anatrianao indray izay Jesosy malalo satria falo ny fonay. Mififalianao anay Jesosy satria dia tena hoe mbola mitantananao indray Jesosy ny tontolo andronay. Mitantananao indray Jesosy ny mombamombanay tsirairay avy reto dia tonga amin'izao sabata hitsaharanay izao indray izay tsirairay avy reto Jesosy dia isaoranay ianao izany fitantananao anay tsirairay avy izany Jesosy malalo. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola navotanao indray izay tsirairay avy mbola nitsonjovinao zahay mbola namindranao fo izay Jesosy tsy maty fo amanaina izay fa dia hoe mbola nitiavinao Jesosy malalo. Koa raha tonga eto izay amin'ity alina ity Jesosy malalo hideranao indray izay hitory ny teninao indray izay Jesosy malalo dia aoka ny hainao Jesosy hanatrika feno an'izao fotoananay tsirairay avy izao Jesosy aoka fanahy masinao amangy anay indrindrandrindra ny isam-batan'olona ny isa-tokantrano Jesosy dia eo ihany koa ny mpanomponao izay tonga amin'izany teny mamy avy aminao izany Jesosy malalo ka sio izy Jesosy
vankeo amin'izany fanahy masinao zany Jesosy ny mpanomponao dia aoka ianao ampitenao ny vavany dia mba ho teny ampahery anay zany teninao zany Jesosy malalo ho teny anovanay tsirairay avy izay araka ny sitraponao Jesosy malalako dia mitenena ianao Jesosy mitenena fa vonona indray zay iaino aminao vonona indray zay Jesosy hanokatra ny fo amam-pananay Jesosy andraisanay an'izany teny mamy avy aminao zany koa dia mino koa Jesosy fa hikasika olona maro ianao amin'izany teninao zany Jesosy malalo dia hosokafanao ny masom-panahy tsirairay avy izay hoe tena mangetaheta sy mitady ianao Jesosy dia mba ho ataonao mafiorina ao am-pony anie zany afatra ho renesinay eto zany Jesosy malalo dia arovo ny connexion-nay amin'ity alina ity Jesosy arovo ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasanay na ny mpiay na ny mpanana tontosana izao fandaharana izao Jesosy malalo mba ahafahanay hifantoka indray zany afatra ao zany dia misaotra makasitraka anao zay Jesosy avoninahitra ao anao rery ihany ndrak'izay saotra ray malalo alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavintsika lovlia tao anatin'izay vavaka matsiro izay noentiny nametrahana ny fotoana teo ampelantanan'Andriamanitra izay. Alleluia. Dia miarabantsika rehetrarehetra Angelina Diamant Falrery Tovy Lantonina Fanindra Zavandramany Erika Araka Sondolany Razana So Sylvie ohatry tsy mety raha tsy manonona kely ny anaranareo rehefa tonga eto dia tahiny toparintsika menakavy andoharintsika hiditra ny kilalao tsika milohan'ny tenanako ny kilalao aloha ny fanontaniana dia afisehoko anao ny cadeau. Alleluia. Misy ny cadeau izay mbola tsy tonga eto am-pelantananay fa efa atolotra antsika sady ho an'izay maharesy efa ao anatin'ny soahan'ny cadeau zany ho anao izay maharay mahavaly ny fanontaniana 5 tsy misy diso amin'ity androany ity. Ny cadeau voalohany dia lambahoany. Alleluia. Raha ohatra zao raha nabavintsika Suzelle ka tsy sahirana izy amin'ny Gabriela raha afaka mandefa sary aminay izy sary lambahoany mba sehoantsika ny ololeto io ny lambahoany fa raha tsy afaka tsy manino na tsy voatery fa mba teny antsika fotsiny zay lambahoany avy any Majunga avy amin'ny raha Suzelle any rahavantsika Suzelle any Suisse. Ny cadeau faharoa dia biscuit sy bonbon avy amin'ny ranabavitsika mpanao patisserie eto amintsika ranabavitsika Lovlitina raha misy sary koa dia raisina tanandroa dia sehoantsika ny ololeto raha tsisy olana akory. Zay zany ny cadeau tsy mbola eto am-pelantanana fa nefa azotsika anaovana choix azotsika atao choix hoe izay ny anà na izay ny anà. Dia reto indray ny cadeau hita maso. Alleluia. Ho anareo zany raha vehivavy nareo mahazo amin'ilay kilalao androany zany hoe mahavaly ny fanontaniana 5. Ty misy porte-monnaie vita amin'ny rofia. Alleluia. Vita malagasy, asa tanana malagasy. Porte-monnaie ambehivavy. Sakamain kely ambehivavy. Voninahitra n'Andriamanitra efa lasa ny cadeau an'izay nandao izay nahazo voalohany ranabavy Angelina Diamant no nahazo ny loka tamin'ny tapabolany lasa dia efa lasa ny cadeau anao Ty misy sakamain vita amin'ny rofia ihany koa vita malagasy marron misy voninkazo bleu marine sy mena dia misy tsipika ohatrany somary mavomavo sy maitsomaitso. Fahatelo manarakaraka izany poketra kely behivavy vita amin'ny rofia ihany koa mavomavo sy marron ny lokony. Dia mbola poketra kely behivavy vita amin'ny rofia ihany koa grenache blanc cassé. Ankoatr'izay dia ilay zavatra mahafinaritra be nomeny ranabavitsika ary ty zanay de Madagasikara na ranabavy Lina avy eto Frantsa fiogo vita amin'ny corne amin'ny tandrokomby zany miaraka amin'ny ina moa pique cheveux moa sa ina moa le filazan'ity ranabavy Lina le manao chignon zany dia atsatokato le izy hipikena le chignon zany hitazomana le chignon vita amin'ny inona koa vita amin'ny corne ihany koa vita amin'ny tandrokomby tsara be. Reny zany soahanareo daholo rehefa mahazo voalohany nareo zao. Tsy azo adino ny t-shirt Akira radio ohatran'izao anaovako izao ao anatin'ny cadeau ihany koa zany. Ary farany dia ny clé USB anisan'ny zava-dehibe koa clé USB pique cheveux pique cheveux le izy clé USB izay misy fandarana andramoka izao afaka fiambenana toriteny vidéo. Alleluia.
toroteny video fandanotra zao tsika misy eo am'dimapolo mahery kely eo. Alleloia. Dia reo zany ny soa nareo ao anatin'izay rehefa avy eo. Zay eny ary ray soary ny fanontaniana. Vakiko le fanontaniana de aoriana famakiko le fanontaniana de manainga mavesatra ny mampionina anao épinglé an'le izy eto misaotra marina tiana am'le manoatra an'le cadeau misaotra indrindra. Dia alevary ny fanontaniana vakiko le izy de aveo épinglé ny mampionina eo de mandritra ny hira ianareo manana fotoana malina. De tamin'ny tapabolana misy fitarainana kely foana nenay mbola tsy vita nenay efa nefa ny najanona sady nenay ohatr'izao nenay tonga voalohany indrindra aloha tsy any amin'ny mampionina nareo mandefa capture d'écran proof fa eto ianareo no mandefa capture d'écran misy proof hoe tiany ana fa marina nareo zany efa tonga zany nyvaliny nandefa aloha nareo hoe reto avy mivaliny ka rehefa omeko am'izay le valiny ka marina renareo de ianareo le namarina mandefa capture d'écran eto amin'ny fandaharana eto amin'ny commentaire eto zany sa moa tsy mety tao alefa eto amin'ny commentaire eto ny capture d'écran mety ety ohatrany tokony ety zay. De ao moa mampionina no mitsara ny kilalao miaraka amintsika eto. Alleloia. De aza menatsiny fa mihinam-bary aza misy latsaka indraindray tsy mety atao anina de tsy maintsy any amin'ny mampionina ihany zany tsy maintsy rehefa mampionina ihany zany rehefa rehefa tonga ny valiny nefa tsy endra tsy hitany mampionina le valiny ianareo satria hoteneniny ety ianona ny namarina ka raha misy contestation zany avy aminareo zany te zakona marina de alefa nareo capture d'écran ny mampionina ihany tsy maintsy zay ihany mampionina le izy zay nanaovantsika anazy ao alefako zany ny fanontaniana de épinglé mampionina de rehefa avy eo rehefa vita zay dia alefako ny hira anao hiritsika de aorianany hira am'izay dia mena famitsola kelikake satria mba ialana am'le iny ndray nareo de zay fa namany nefa nitaperina sady de asitsika famitsola kelika. Alleloia. Asitsika famitsola kelika fa ny azahoanareo cadeau ny tanjona fa tsy hoe tsy azahoanareo kory zay ray soary reto ary ny fanontaniana anankidimy de mba ataontsika tena marina le de zao koa mampionina rery no ao fa fity tsy afaka manampy atsika fa reraka tamin'ny fianarana de fa matory ny dikan'izany mitena hoe fanontaniana volo faharoa fa tena de aza mandefa tsy kelikely le fanontaniana rehefa sahirana be izy manaraka an'izy hoe laovilitinana namaly voalohany de any amin'ny commentaire mbaliny ndray vao misy laovilitina mamaly fanontaniana faharoa fa mba ataontsika mihitsy zany hoe mitena hoe fanontaniana voaloha faharoa fa tena fahapetraka fadimy de ny valiny ianareo koa valiny voaloha faharoa fa tena aza lava resaka be ohatra manontany fotsiny hoe iza ny zanako Marisy Joseph fanontaniana voalohany iza ny zanako Marisy Joseph de to de tenana fotsiny hoe valiny voalohany Jesosy ohatra hoe ny valiny anina de tsy asiana resabe zany to de ny valiny ampianareo hoe tsy lany fotoana satria tsy de lava ihany koa ny fotoana ahafahanareo eo amin'ny 4 minutes 26 eo ny hira alefatsika de amin'ny fanontaniana dimy zany de asiko famitsola kelikakely mety 30 secondes na ohatr'izay manao presaresaka eo de mamaly nareo zany hoe manana 2 minitra mahery isaky ny hira ianareo zay alefako ary ny fanontaniana aza saratsarana ny valim-panontaniana nareo tsy hoe mavany ray nareo de alefanareo fa mikorotana be mampionina mijery de manjary saritaka tsika zay ao anatin'le hira zany nareo no mamaly tapotra ny hira de asiko famitsora kelikakely mety tsy ampy 2 minitra tsony de mitena hoe tapotra rehefa manohatra eto amin'ny commentaire hoe tapotra ny fandraisana hoe tapotra rehefa za manohatra hoe tapotra de dikan'izay zay fa valiny aorinan'izay de efa tsy raisina tsony zay mety zay voalohany fanontaniana voalohany ary tapotra mihitsy fananonako le izy vao soratany mampionina épinglé mampionina le izy fanontaniana voalohany ary taiza no toerana nanoratany Jaune apôstôly Jaune
ny apokalipsia. Averiko taiza ny toerana nanoratany apôstôly Jaona apokalipsia. Fantany faharoa, iza le mpianatry Jesosy mpamory hetra talohan'ny nampianatra azy zany. Fantany faharoa, iza le mpianatry Jesosy mpamory hetra taloha. Fantany fahatelo, iza no anaran'ny ray sy ny reniny Samoela mpaminany. Fantany fahatelo averiko, iza no anaran'ny ray sy ny reniny Samoela mpaminany. Faefatra, iza tamin'ireo fiangonana 7 tao amin'ny apokalipsia no nahazo ity teny ity le teny, izay maharesy dia ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Averiko, iza tamin'ireo fiangonana 7 tamin'ny apokalipsia tao amin'ny apokalipsia no nahazo an'ity teny ity avy amin'ny Jesosy, izay maharesy dia ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Mbola misy toerana moa fa io ihany dia efa ampy. Fantany fahadimy farany, ohatra ny kilalao mahazatra antsika ihany dia misy foana ny kilalao ty hoe, fantany ty hoe tohizo izao, aleo kely omban'ny fahamarinana toy izay harembe vava maninona. Zay ny tohany, misy tohany kely ao ambadika ao. Averiko, aleo kely omban'ny fahamarinana toy izay ny harembe vava, dia efa kely dia kely sisa ny tohany eo dia anjaranareo no mandefa an'le izy. Angatako ary mampionina epingle ny valina isika kosa eno iry dia masotoa milalao zay milalao ihany no mahazo. Alleluia, tahiny tompo daholo milo finaritra azy. Zay fomangenta hety, zay maniry mafiarao, mila ny kasikao zay, mila ny falendreny tananao, izay maniry anao, zay mangenta heta, mila ny kasikao zay, mila ny falendreny tananao, zay fomangenta hety, zay maniry mafianao, mila ny kasikao zay, mila ny falendreny tananao, izay maniry anao. Devo sikanay marary, ny falery uri mitary, ny tanany Jesosy ny kasikao, Jesosy no nareny, derivany olana, azontsika ny fanesina, fa Jesosy no ny kasikao, Jesosy no nareny.
Manasatsika jery anomboka maro ny fanontaniana Alléluia. Angatana amin'izay ary tsika amaly eto amin'ny commentaire tany amin'ny MP nareo mamaly eto amin'ny commentaire nareo mamaly sotra nareo. Alléluia. Sotra tsika rehetrarehetra izay mandray anjara. Alléluia. Misy tsy ampy kosa mifantanareo misy anakevatra fotsiny zao nareo mitsasany ine tsy maninona fa zay mahavaly dimy ihany nefa. Alléluia. 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 Misy valiny ato izay misy moa amintsika efa tsy manao commentaire tsony, tsy manao Facebook azafady fa manaraka fandarana fa tsy afaka amin'ny commenter. Dia ity alefako ity ity. Alléluia. Ity alefako ity ny andranam-pahaviana iny alefako iny anam-pahaviana ao ambadika tsy afaka manao Facebook tsony izy dia tsisy zavatra tsisy amin'izatany azy zay angambany Alléluia. Tandreo misy manao copier-coller Ok. Iny amin'izay rehefa hanoratra manisa folo dia soratako amin'izay tapitra aoriana ty teniko ty tapitra ity zany dia tsy mandray valiny intsony tsika efa betsaka kosa zay sahoana efa betsaka kosa zay kely sisa fa manisa folo awary tapitra aoriana ny tapitra ky zany dia tsy mandray intsony zay dia lanatsiny taoriana niny zany zao teny hoe tapitra dia zay manoratra rehetra taoriana niny dia tsy ekena intsony zay zay mba lalana antsika ao ary amaky ary ranavavy ary ty zanay ranavavy linany namaly voalohany dia zao ny teniny hoe ny valiny voalohany tamin'ny nofy, dia faharoa Matio, dia fahatelo Elikana sy Ana, dia fahaefatra Filadelfia, dia fahadimy toy izay. Ny endrazana Monika tsy raisina ny valiny satria valiny roa fotsiny. Ny Erika Efesosy levina Matio, Elikana sy Ana, Smirna tsy ampy anankiray ny valiny ny Erika tsy raisina ihany koa zany. Ny Marina Tianany voalohany tsy voavaly, faharoa Matio, fahatelo Elikana sy Ana, fahaefatra tsy sisy valiny, fahadimy Arembevava azo amin'ny tsirariny dia tsy raisina koa zany satria tsy complet. Ny Ndralatojo Nosy Patmo, ny faharoa Matio, fahatelo Ana sy Elikana, fahaefatra Filadelfia ary fahadimy toy izay Arembevava azo amin'ny tsirariny. Ny Jonatana Nosy Patmo, dia Matio, Ana sy Elikana, Lodiky aleo kely omban'ny fambolena zay Arembevava azo amin'ny tsirariny. Ny Sandola tany amin'ny fonja. Ny faharoa Matio,
ana sy elikana efesosy arahy ny alahelo ny soameva moa ray ihany dia tsy raisina zany hoe patmo zamina kamarady jesosy ana sy elikana ray aman-dreny samoela matio mpamoretra valiny anankiroa dia tsy raisina ihany koa neny ny ana-maheny soa patmosy nosy patmo na patmosy matio ianasy elikana sardisy zay ary mbevava azo amin'ny tsirariny tonony hatramin'ny obolana mihitsy jesosy mpandresy nosy patmosy lioka matio lodiky azo amin'ny tsirariny marisy arlinina tao jerosalema matio elikana siana valiny telo fotsiny dia tsy raisina neny aja domona tonga da ny amin'ny fahadimy misy hoe tsy hay ny amin'ny faefatra tsy hay patmosy tomasy iana dia tsy raisina ihany koa satria tsy complet neny aina nosy patmosy matio anasy elikana filadelfia aleko no man'ny fahamarinana toy zay ary mbavava azo amin'ny tsirariny complet ihany koa Angelina Diamant nosy patmosy matio anasy elikana filadelfia ary mbevava azo amin'ny tsirariny alleloia iza koa ny tao hoy izy erika hoe bekopikole kosa nisy nanao kopikole ve tao jesosy vavolombelona neny anjasika patitsia nosy patmosy dia anasy elikana dia vavaliny mampionina moa zany ny nahazo ny loka alleloia navaliny anankidimy avaliny anankidimy marina zany ny tia mampionina tenenina eo reto zany navaliny anankidimy tojo iaina angela dia lovely alleloia ary zay teo mpisakafana rehefa zany dia efa niteny hoe zany mantsy an'izy telo mianaka rehefa niarana sakafo zay liva hoe androano tsy asitsika ntsony hoe telo voalohany ihany nazo fa mety isy maromaro na azo alleloia dia efatra zany no navaly anankidimy zany navaly reto nay navaly ny anakefatra ozy mampionina jonatana maheno soa dia felana rakoto alleloia to dia lasa daholo zany ny loka reo zany ny valiny arabaina zany izy filo menada izy efatra menada andao hitehaka betsika ho an'i jesosy alleloia arabaina raha latojo iaina angelina dia lovely nahazo kado dia mifidy kado nareo marina ihany ankeo zay nandefa ny kado an'ny sy ny entanareo zay ny commande t-shirt ny any États-Unis ny any Chine ny kadoany ny eto Frantsa ny clé USB sy ny sisa nantany raha latojo alefa ve le clé anao sa iandry amin'ny finoana hoe mbola mahazo dia ozy anao iandry amin'ny finoana dia raha riva zany ianao mahazo dia nahazo izy alleloia zay zany rakizy mifidy zany nareo efatra menada neny lovely moa zany raha biscuit sy bonbon ihany dia izy ihany manao ny anazy eo alleloia clé USB ve sa fiogo sy pique cheveux vita amin'ny tôle vita amin'ny corne t-shirt kila dia efa mazava tsara ny soratra ohatry ny zao anazy ao porte-monnaie poketra kely vehivavy vita malagasy poketra mbehivavy reo zany no isafidiananareo dia alefaso mp aminay natenenareo mason'olona koa zay tianareo tsy maninona zany sa misy olana aby izany alleloia ny lovely tinaony clé USB dia alefanao mp amiko lovely alefanao mp amiko le izy azadino tikoatran'ireo misy lamba hoany avy any Majunga avany amin'ny Suzel misy biscuit bonbon avany amin'ny lovely tina halleloia alefanareo mp le soanareo afaka teneninareo mba hitan'ny olona dia afaka avy koa teneninareo aminahako hoe any amin'ny mp hoe zao le ana dia alefatsika indray au plus tard amin'ny zoma indray satria zoma moa no tena mba malalaka ny fotoana ny après-midi ahafahana mandefa an'ireny dia izy aka biscuit hono izy lovely dia ho karakarainy ho prépareny ny biscuit fa na tsisy maka lovely dia alefa so aminay biscuit alleloia saotra an'Andriamanitra tsika arabana malala zay ny kilalao atsika isaorana an'Andriamanitra hitrafandarana manaraka ary tsika satria efa lasalasa kely any ny fotoanatsika misaotra anareo rehetrarehetra misaotra anareo rehetrarehetra nandray anjara
mandraisa anjara foana na dia ray ohatrany ny rasoa ary fa amin'ny farany tsy maintsy valy ay reto ary aloha mena ny valiny marina tokoa ny maheno soa reto aby ny valiny nosy patmoa ny valiny voalohany hitanareo amin'ny apokalipsy toko voalohany 15 zany apokalipsy toko voalohany 15 tao amin'ny nosy patmoa no namratany apôstôly Jaona ny apokalipsy. Ny faharoa valiny i Matio ao amin'ny Matio toko 7:15 teo ampamorina ehitra izy no nantsoiny Jesosy. Ny fahatelo Elikana sy Ana ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany 2:2 misy ny mamany ray aman-dreniny i Samuel. Ny valiny fahaefatra Philadelphie ilay fiangonana ao amin'ny apokalipsy toko 7:12 zany. Dia ny valiny fahadimy toy izay harem-bevava azo amin'ny tsirariny obolana toko 2:15. Iny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Zay ny valiny dia makasitraka atsika rehetra amin'ny fandraisana anjara. Iny tompo be daholo isika tsirairay avy. Ohatra tsika todiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay raha tsika amin'ny ranabavitsika Andoandria. Alleluia. Andoandria no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny androany ity ka andao ary tonga dia ampandrotsika izy. Dia félicitation nareo efatra menada dia maherezatra any misaotra nareo amin'ny fandraisana anjara. Iny tompo tonga dia hitra amin'ny toriteny ary tsika efa nenohiry tsika teo iny tompo ranabavy Andoandria anao avy hatrany ny fitenenana. Alleluia. Amen. Tahiny Jesosy pasteur, tahiny Jesosy tsika mianakavy mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ary havana fa mbola afaka mifampizara ny ten'Andriamanitra fohifohy eto indray amin'ity anio ity. Ny ten'Andriamanitra ho zaraiko amintsika dia ho hitantsika ao amin'ny Salamo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 7:1 Fidirana an'Andriamanitra no no fahatsarany sy ny famondram-pony. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny alokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miaontra Jehovah, mahari-po sady be famondram-po. Tsy mandahan-teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika. Fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany, no haben'ny famondram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana, no alavitry ny anesora ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany, no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika, ka mahatsiaro, fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro zanak'olombelona, tahaka ny vonin-javatra ny an-tsalo famoniny, satria tsofin'ny rivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famondram-pony Jehovah dia hatramy taloha indrindra, ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miahatra ny taranaka, dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny, ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ny miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehovah
ry fanaiko. Aleloia, amen. Tsara ny ry havana ny misaotra an'Andriamanitra. Mety hoe mora kokoa ny misaotra an'Andriamanitra rehefa mety ny natao na rehefa nandeha araka ny noeritreretina ny zavatra rehetra. Ngamba tena velom-pisaorana mihitsy tsika amin'ireny. Fa rehefa sendra zavatra sarotsarotra isika na rehefa tsy araka an'izay no antenaintsika ny zavatra mitranga, dia mety kamokamo isika misaotra sy midera an'Andriamanitra. Nefa ry havana dia eo indrindra isika no asain'Andriamanitra misaotra. Ndeha ange hojerentsika ny voasoratra ao amin'ny Tesaloniana voalohany, 5:10, izay milaza hoe saora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Matory havan'Andriamanitra milaza io teny io, dia fantany fa sarotsarotra kely ilay misaotra rehefa tsy araka ny noeritreretana azy ny zavatra mitranga. Na rehefa tsy mbola sitrana ny aretina izay efa nangatahana fanasitranana efa antaonany maro, na tsy mbola mivaly mihitsy mivavaka nangatahana efa ela sy ny sisa ry havana. Ndao ara ry havana malala hanova fijery sy toe-po itsika. Ninona zavatra mitsanga araka ny noeritreretantsika azy na araka ny noheverantsika azy, na tsy mety na mety tamintsika, dia hianatra ny saotra an'Andriamanitra isika hatrany hatrany ny amin'ny zavatra miseho rehetra, fa izany sitraka Andriamanitra. Tsara ry havana ny misaotra sy midera an'Andriamanitra, satria dia midika izany fa mankasitraka an'Andriamanitra isika. Falany ry havan'Andriamanitra rehefa maheno antsika misaotra sy midera azy isika, ka na tsy mangataka akory azy isika, dia efa fantany ny mahasoa antsika. Isika ry havana dia natao mpisaotra, natao mpankasitraka, natao mpidera, natao mpanome voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy natao mpitanisa olana. Araka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:20, izay milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy: izao olona noforoniko ahy izao no hanambara ny fiderana ahy. Dia voninahitra ry havana ho an'Andriamanitra irery ihany dia mankasitraka antsika mianakavy ny haino hatramin'ny farany. Jesosy ny ampakalalina ny teniny ao amintsika tsirairay avy. Aleloia, amen. Aleloia, ankasitraka be dia be andronam-bavitsika Andoandry. Misaotra betsaka anao amin'ny asan'Andriamanitra, dia tombo-ositra hatrany dia maherezatra ny hatrany, dia Jesosy ny hamaly fidianao. Aleloia. Misaotra ny ranam-bavilavy koa moa tam'bavaka fanomboana teo tsy haiko rehefa sao dia adiniko ny misaotra azy satria maika anao kilalao dia Jesosy hamaly fidiana rehetrarehetra tahiny tompo daholo. Aleloia. Samy 7 manontolo no jerentsika androany. Hoy ny ten'Andriamanitra, ny soramandry fideranan'Andriamanitra no ny fahatsarany sy ny famindrapony. Sy ny fahatsarany ihany fa na dia tsisy ninona ary ny tranga tsara hitanao, dia tady ity fa ny fahavelomantsika androany dia mbola famindrapon'Andriamanitra. Tsisy tafatsangana avy teo ampandrinitsika androany ary tsisy navitan'ity tontolo andro ity. Fa mety sanatry tany any amin'ny morga sisa ny angalana ny anaky ny olona mifomo maraina, mety misy ravana be dia be ny olona tsy tonga ohatrany ny arive. Betsaka izany. Za teny amintsika rehetrarehetra androany. Tsy ny zavatra tsara izay mety etrentsika ataon'Andriamanitra ihany, fa ny famindrapony tamintsika dia zavatra ngeza be tsy takatry ny saitsika. Ry havana malala.
mety afaka fanadinana ianao, mety nahazo promotion tamin'ny asa ianao. Aza dinao fa milohan'izany rehetra izany dia nisy famindrapon'Andriamanitra nataony teo fiainantsika. Izy ity moa dia nisoratan'i Davida. Anisan'ny miavaka Davida raha resaka fisaorana sy fideranan'Andriamanitra zany amin'ny olona rehetrarehetra. Tsy mbola nahitan'i Davida tsika na metsiny an'Andriamanitra. Izy Joba zany ao amin'ny Baiboly dia anisan'ny olona tsy mba nametsiny an'Andriamanitra. Fa raha fiderana dia lohany. Zaho zao raha mamaky an'ity Salamo 1:7 andininy voalohany. Hoy ny tena hoe misaorana Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaorana ny anarany masina. Misaorana Jehova ary fanahiko ary aiza misy adonao ny fitahiany rehetra. Ato amin'ny Baiboly ka tokoa zao nefa tsy mazava tsara intsony moa ilay soratra fa tamin'izany 27 marsa tsy haiko intsony hoe 2004 dia mba nimariako tato fa nisy fotoana nideran'Andriamanitra tamin'io teny satria tamin'izany fotoana izany tratran'ny lamondy ary havana malala. Tratran'ny lamondy rehefa tratran'ny lamondy dia io lamondy nahazo ana io voasakana zany tamin'izay ka tomobilan'ny mpampiasa anany netiko. Fa za moa zany nitratran'ny lamondy satria zany no nitondra azy. Nivesatra nanenjehana tamin'izay défaut de mutation, zany hoe le tomobile mbola tsy vita mutation dia efa ela be. Défaut de mutation dia tsy nanao ceinture satria hitanareo ny livreur mantsy misy fomba fanaovan'ny livreur. Raha misy olona livreur dia mahay tsara hoe ny ceinture tsy le apetaka tsara normal loatra zao iny. Raha tena vrai livreur ianao ka tena any amin'le manao livraison manenjinenjika ireny dia tsy le atao eto ohatr'izao ny ceinture fa ataova aty ambany dia asadika ohatr'izao fotsiny. Ary ny gendarme sy ny police dia efa mahay an'izay raha vao livreur ianao dia na tsy misy délit ataonao ary ma tsy misy infraction ataonao ary dia sakana ianao dia ceinture anao fotsiny no sabainy. Fa matetika valopolo isan-jaton'ny livreur dia manao an'izay ceinture izay daholo. Tsy le ohatry ny antsika ohatr'izao fa hipetrahana ato le izy dia atsatoka dia le ilany fotsiny asadika ohatr'izao. Dikan'izany tsy lany fotoana ianao hoe manala dia mameraka dia nefa ianao mivoaka isaky mihetsika mandeha manaritra entan'olona dia atao eto ohatr'izao fotsiny dia efa laza dia efa misy ohatry hoe sariny fotsiny zany le eo fa raha sanatria misy ny accident dia maratra ianao na idirana angano. Dia vesatra anankiroa no nanenjehana ato tamin'izay. Dia tonga tany amiko, tonga tany an-trano ny lamondy. Dia nomeko ny patronko etio le lamondy tratra taminy satria tsisy fotoko le izy naray ary. Fa ny tomobile ny tsy vita mutation. Dia le fotoko le resaka ceinture kay. Fa le défaut de mutation rehefa tany aminy tonga le taratasy. Dia aika ry havana lamondy anankiroa le tao anatin'le valopy. Ndray momba le défaut de mutation dia ndray momba n'ilay ceinture. Fa le iray tsy hitako mihitsy. Eveke tsy hitako tonga dia le iray fotsiny narepako. Dia nialinandro. Eritreretinareo fa lamondy na 90 € angamba izay na 135 € tsy tadidiko. Nialinandro. Mahazore tao le izy Tsy minona reo teneniko tamin'izany fotoana izany. Tafakatra 600 € io lamondy tafakatra tsy haiko avy firy eny 600 €. Ny olona nefa mbola fotoko ihany koa no natonga izy tao satria tsy hitako hoe tao anaty valopy tao ihany ka izy fa zany tsy nijery tsara fa maika. Dia efa mambolana maro taty aoriana vao miverena tena aika nisy. Efa tonga ny rappel vao hita hoe tena 600 € ahoana rehefa nandoavana lamondina 600 €. Dia netiko ambavaka tamin'izay. Nentina mivady ambavaka indray asabata zay. Tompo jereo ty zavatra ty. Halleluia. Dia natonga nana nisy marika tao amin'ny Salamo 1:7 io. Ny valo mivavaka. Halleluia. Ampahany kely fotsiny tamin'ilay 600 € nalohako. Ampahany kely fandraisana anjara. Fa naloha le patron ihany izy nefa raha tena manina tsy tokony izy ny andro azy fa zany diso. Dia mariako. Misaorana Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaorana ny anarany masina.
misaorana Jehovah rehefa nahako raha iza misy adinonao ny fitahiany rehetra, ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika mila isaorantsika an'Andriamanitra. Raha mifoha ianao rapitso tsy hoe raha zany mantsy mety mbola fa rehefa mifoha ianao rapitso maraina dia aza dinao Salamo 7:1 misaorana Jehovah rehefa nahako. Ary zay rehetra tao anatiko misaorana ranomasina. Tamin'ny vila moa tsika ilay tsisy fandarina iny tamin'ny Arobialina angambany na raribe ny tendako. Io moa tenenina no ny antony manokana fa tenenina tany ny antony nefa ninona tsisy fandarina. Asa zay nahazo anahy fa nararibe mihitsy ny tendako. Nanomboka ny atoandro ny après-midi tonga dia mararibe tendako dia na misotro zany raha mararibe mahatelina zavatra mila tsy hay teny. Dia vao niala avy tany ampiasana fotsiny dia manteny tamin'ny mampiana tena tsy tena kao aho mararo aza fa aleo tsy asiana fandarina zany. Satria na miteny ary sahinana dia mahafinaritra moa fa ato aminay misy mpitondra bavaka mahery vaika. Alleluia. Groupe izay maharesy. Alleluia. Ireo zanakay maminay ireo dia na rehefa teo marary tsamy bavaka tany amin'izay misy azy tany dia natory tsy nanao fandarintsika fa natory aloha be satria hitako hoe somary reraka angamba. Fa mifoha ny ampitsozonareo vao mifona tsy arsainy dia mitelindrora aloha. Satria ilay mitelindrora ny problemako tamin'ny alina mitelindrora. Dia sao dia manofy azy zany nanangona rora maromaro telo tsisy naninona tonga dia Salamo 7:1 io no tao an-tsaiko voalohany. Tonga dia ambony fandrinana mbola natomaizana sandratro ny tanako misaorana Jehovah rehefa nahako ary zay rehetra tanatiko misaorana ny ranomasina. Sitrana iny alina iny nanasitranan'Andriamanitra nisy opération tsy hita maso tao. Nisy tanana niditra tao tokantranonay ity, tanana ngeza be niditra namakibaky ny efitrano, namaky ny rindrina. Halleluia. Nandalo teo amin'ny mampiolona fa nikasika ny tendako. Tena ny foa amin'ny maraina ozinareo tena fifaliana tsy satria eritreretra zany hoe mbola marary zany rapitso dia ahoana indray. Za kamo any amin'ny dokotera, kamo asiana an'iny amin'ny zavatra mba nataoko ozy zareo tolotsaina nataon'Andriamanitra alohan'ny atory ny Larobialina. Taloha zay tamin'ny mbola kely izy nareo nefa mpanao an'ireny rehefa marary dia manao gararaka rano-tsira, rano mafana dia asiana sira. Zay fotsiny nataoko dia lasa natory. Halleluia. Ataovy ny gararaka rano-tsira fa mbola ilainy ireny aty an-dafy. Fa nitahiany Jehovah ny rano-tsira. Halleluia. To dia sitrana. Tonga dia sitrana. Velona tsara mihitsy any maraina. Tena halleluia. Tena natanjaka tsara. Hoy ny tenin'Andriamanitra misaorana Jehovah rehefa nahako ary zay rehetra tanatiko misaorana ny ranomasina. Misaorana Jehovah rehefa nahako ary aza misy adinonao fitahiany rehetra. Hitanareo ny misaotra an'Andriamanitra io ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra. Hoy David hoe tena maro loatra ka tsy voatany izy. Tsy vitantsika ny misaotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataontsika nandritra ny iray andro. Fa izao amin'ny fotoana hitanao hoe tsy misy nininina, amin'ny fotoana hitanao hoe tsy misy nininina mitranga dia tadidio fa mbola misy adinonao tany aloha tany. Aza misy adinona ny fitahiany rehetra zany hoe androany zao raha tsisy nininina mitranga teo amin'ny fiainanao ankoatra ny famondram-po nomen'Andriamanitra anao isory azy zany, aoka ny fanahinao hidera azy. Fa aza dino fa tany aloha tany koa nisy zavatra nataon'Andriamanitra. Raha eto fotsiny zao tsika rehetrarehetra samy misy aina kely fotsiny. Dia zany iny fa tonga ianao dia mahita hoe ay tamin'ny anina nisy zavatra mbola tsy vita. Dia eo ianao any an-trano any ianao atsangano ny tananao dia teny hoe misaorana Jehovah rehefa nahako ary zay rehetra atao anatiko misaorana ny ranomasina. Tamin'inona? Tamin'ilay zavatra tamin'ny efa taona lasa iny Andriamanitra, tamin'ilay volana lasa Jehovah. Halleluia. Ary ny fitahiany rehetra aza asiana hoe tia kely tia ngeza. Aza atao hoe tia kely na tia ngeza. Nareo hoe mba manao an'izany ry havana? Hoe manokatra frigo ianao dia misaotra an'Andriamanitra misy zavatra ny frigo anao. Nareo hoe taloha efa nisy fotoana tratran'izany
manokatra frigo ianao a voasary makirana ray iny ao le didiny iny tsisy de tsoahana fotsy fa mandany courant. Manokatra frigo ianao de fa salamo central saolan'ny Jehovah ara-panahiko, alleluia. Inona tiako hohanina, yaourt sa fromage sa inona, alleluia. Saolan'ny Jehovah ara-panahiko. Tsy hoe saikanina ianao amin'izany fa tady teo fa tsy nahay namboatra tamin'ireo, tsy nahay namory arena hividy an'ireo koa ianao na ny kely indrindra tamin'ireo ary. Ary tena zava-dehibe andiny fatelo izay namela ny heloko rehetra raha tsy voavela heloko tsika aiza ny efa rahantsika. Ahoana ny tsisy orantsika n'Andriamanitra ny amin'ny famelan-keloka zay nomeny antsika ravana. Io fiainanao io a niainga tamin'ny famelan-keloka daholo. Ny elohavan'ny famelan-keloka. Ianao miteny lava hoe sambatra voavakitsika voainga ny sambatra ny olona zay voavela ny olona sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah helika ka tsisy fitaka ny fanahany. Ianao inge tsy misy fitaka ny fanahanao e. Satria manino voavela helika ianao. Raha mbola nitazomin'Andriamanitra tsy hatsara fahasambarana ohatrin'io ianao. Alleluia zany ama. Fijona vavolombelona ny soren'Andriamanitra zany. Alleluia. Aza dininao fa voavela helika ianao. Alleluia. Izay mamela ny helokao rehetra mahatonga antsika ohatrin'io navela ny helokontsika rehetra. Izy avoka izy ny efa sitrana teto na rary de sitrana. Za io hitanao io de olona taizana aretina tompoko. Za taloha isa-taona raha kely indrindra indray mandeha isa-taona tsy maintsy marary mafy. Misy tazo zay tsy haiko tsony hoe volana inona eo misy an'izay de KO rehefa eo amin'izay fotoana zay. Indray mandeha isa-taona raha kely indrindra. Efa teneko anareo fa za de olona marary fo be mihitsy ny ataloha. Joko mihaja-koa na lana malefatra. Aza mena tsy mampinona fa tsy mora koa manaraka an'ilay izao saotra anareo. Olona tena mbola kely ary havana de efa nanana dokotera professeur tany Madagasikara manaraka ny toe-poko. De matetika be misy atao ECG matory de be felatanana de petapetahana zavatra iny de raha maso tsara ny foko. Fa ny foko de tena ratsy, ary ny foko de tena narefo, ary ny foko de tena natahorana taloha. De marary fo. De mitomany lava, de malahelo lava, de mora mihetsi-po tsy misy ohatr'izany, de mora tezitra, de mora faly, de tena sensible, tena tsy misy ohatr'izany. Tandremana mihitsy taloha. Za koa afaka miteny rany misaorana Jehovah ara-panahiko zay rehetra ato anatiko. Ary rehetra anatiko misaorana ranomasina satria manino? Nanasitrana ny aretiko rehetra izy. Aretin-koditra zany. Fady anazy amin'ny manao akanjo fohy tanana zany rehefa ririnina ohatr'izao. Fa tonga de mankididy. Voaka mankididy. Fa rehefa tonga hanandray an'i Jesosy najanona finanana biby maloto. Veloma ry aretina. Odipotsy. Tantalo misy odipotsy efa taloha efa ela. Ratsy misy andreny. Zay rehetra sitrana tamin'ny aretina mika ikam-piderana ny atokantrano any. Ihany moa nitaizana aretim-bavongy. Alleluia. Saoran'i Jehovah ara-panahiko. Ary zay rehetra ato anatiko misaorana ny ranomasina. I David io de tena mindran'Andriamanitra fo. Ary i David de olona tena mpisaotra sy mpekohaka amin'Andriamanitra. Jerenareo tsara fa hijeritsika tena Andriamanitra amin'ny Samuela faharoa. Rehefa hitsika ty tantara ty. Samuela faharoa toko 12.
Samuela faharoa toko 12 andiny 12 ary noho nandray havitona dia maty ny zaza ary mbola Davida natahotra ilaza amin'ny ampatesan'ny zaza taminy hoy ireo indro fony mbola velona raha zaza raha miteny tamintsika dia tsy nohinono ny feotsika ka ataontsika hoana ny filaza aminy fampatesany zaza ndra ho animba teny izy natahorany olona mony tena Davida teto hoe maty ny zanany fa noho nitany Davida nitakorisika amin'ny mpanompony dia fatany fa maty ny zaza ka ho izy tamin'ny mpanompony maty va ny zaza ary hoy ireo maty dia niarina tsy nany tamin'ny tany tsony Davida ary nandro sy nisotra divilo ary nanovany fitafiny dia nakao an-tranon'i Jehova ka nikohaka dia lasa notany an-tranony izy ka niazo mba isy andro sanina eo alohany dia nihinana izy. Ny fomba ny olona efa misy maty dia vome miosondavelona vome tena mikohakohaka amin'ny tany. Davida mifanohatra tamin'izany maty ny zaza nitsangana izy dia nandro izy dia niositra divilo dia nanovany fitafingy satria nahoana ho aiza izy andeha ao an-tranon'Andriamanitra izy. Davida hiditra ao an-tranon'Andriamanitra sy ny fonina ratra ny prona sy ny avaka fa ny zava-dehibe taminy dia no avy kohaka eo amin'Andriamanitra hoy Jehova hoe mony soa ihany va nisy oratsika no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Davida dia natsapa teto fa tsy diso Andriamanitra raha ny teny satria Davida ny diso ary fantany Davida fa Andriamanitra fa nytemereo fa fahafatesana ny tambony eto izany hoe Andriamanitra manaraka sy manaja ny teniny fotsiny. Azonareo amin'ny Davida tsy diso Andriamanitra namaty azy ny zaza satria naninona afaka tsy maty io raha tsy nanao ny nataony Davida fa ny zava-dehibe tamin'ny Davida dia zao mbola navelan'Andriamanitra ny elony mbola tsy maty izy ny maty zay le teny teo zay mamela ny elokao rehetra lasa izy ao anatin'ny fahoriana mavita mandeha midera midikany hoe mekohaka eo mideran'Andriamanitra. Manzava aminareo foana matetika raketsika ijery Salamo 50 io Samuela faharoa ny Davida io Davida le tonga nikohaka io ao amin'ny Salamo 50 efa kitsika vetivety efa matetika mihitsy azavaiko ty fa azavaiko satria mety misy aminareo mety mbola tsy naherana izy ty. Salamo 50 hoy ny ten'Andriamanitra andiny voalohany aleloia midera an'Andriamanitra amin'ny fitoerany masina midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny. Andiny ny faharoa midera azy no ny asany lehibe midera azy no ny habean'ny voninahiny. Reo andiny ny faharoa reo dia zavatra ohatrany mitovy ihany midera azy no ny asany lehibe midera azy no ny habean'ny voninahiny. Ohatrany hoe samy midera azy ihany fa zavatra roa samy hafa reo. Efa veko amin'ireo fa miteny anglisy ireo tena miavaka tsara fa miteny gasy hoe midera azy foana fa hoe midera azy no ny asany lehibe dia miteny anglisy praise ny anarany dikan'izay. Amin'ny le midera azy no ny habean'ny voninahiny indray worship no dikan'izay. Zany hoe midera azy no ny asany lehibe ianao praise zany teran'Andriamanitra tena amina tsy faliana ianao miteran'Andriamanitra manandratra Andriamanitra noho ny soa azonao noho ny zavatra tsara noho ny asany lehibe ianao mijoro fahavolombelona mipokapoka be iny le voalohany tapany voalohany amin'ny Salamo 50 hoe midera azy noho ny asany lehibe praise ary le midera azy noho ny habean'ny voninahiny worship dia io le Salamo le Samuela faharoa any Davida teo. Eto zany Davida nikohaka nisy ato an-tranon'i Jehova dia nikohaka nanao worship zany izy zany hoe nideran'Andriamanitra izy navesitra tao am-pony fa fantany fa noho ny habean'ny voninahitra Andriamanitra dia mendrika ho teraina izy. Onde ten'Andriamanitra vakina teo ngery avany misaorana Jehova ny fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorana ny ranomasina. Ny zaza maty fa ianao vao vela eloka mila mideran'Andriamanitra ianao zavy
ny fivadikany anatao ka izy ny Jehova aloha izy anao zay tianao ny tenin'Andriamanitra izay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka izay manarona famondram-po sy fiantrana reo zavatra nitrangy ireo tsapany Davida fa ny aino navotan'Andriamanitra sy nidina tany andavaka na dia nanota azy izy ary ny fahadisoniny nitsaroman'Andriamanitra famondram-po sy fiantrana izay mahavoky soa ny vavanao tsy hoe mahavoky soa izay mahavoky soa mahavoky tsara mahavoky matavy ny vavanao na ny fanahinao eo misy roa kely mantsy hoe ny mahavoky soa ny vavanao dia le vavanao fanahinao dia fahanteranao tanora tsara fiary antitra misy inona moa le fomba filaza zay fa miaraka amin'Andriamanitra ianao na tanora ianao voky soa ny vavanao lehibe ianao voky soa ny fanahinao antitra ianao voky soa ny fahanteranao ahoana ny tsy saorana n'Andriamanitra amin'izany rehefa ny fahatananao modina eto ny amin'ny voromahery Eliza any rehefa lehibe zany fa misongona soavaly zany miazakazaka Iaba mitaingy soavaly Eli miazakazaka efa antitra fa mody tahaka ny voromahery Eli koa zao tsy maintsy efa niderin'Andriamanitra tamin'izany misaorana Jehova ary fanahiko ary zay tratranatoko misaorana ny anarany masina lehibe ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ary mahakasika ny fiainantsika rehetra ny tenin'ity Salamo 7:7 misaotra nareo Jehova volombelona haleloia arabainy sy izay la sitrana soamatsara antitra voalatso loaka sy tojo Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana dia jerenareo nisy ady daholo zao tsika nanam-pahavaly daholo tsika fa ny zavatra mahafinaritra isaorantsika amin'Andriamanitra firy izay ny fahavalo teo anoloanao fa mahavariana ma mbola tonga anao mbola ohatrin'io ianao nomban'Andriamanitra aleloia manao fitsarana Andriamanitra ary misy fotoana tsika diso fa mbola mitongilana ty amintsika ihany Jehova ahoantsika tsy hisaotra ny Jehova ary fanahiko sy izay rehetra anatoko misaora ny anarany masina nga ianao marina foana hatramin'izay raha marina tsika tsy nisy nanisy nin'inona fa matoa tafiditra tanaty olana tsika zay diso fa tsika diso iny ny antso an'Andriamanitra dia inona indray ny zavatra mitranga mitongilana taty amintsika indray rery lanitra ny fitahian'Andriamanitra sy mifamindram-pony ahoantsika ntsika Salamo 7:7 tsy miravaka tena sarobidy mason'Andriamanitra saro-piaro amintsika nge Jehova ry avana nisy olona maro nanambola taminay taloha ireo olona rehetra sao dia nikasiha ny fanahy masina dia mba nanaiky daholo ny fanarahana eo ao re tompo fa mba omeo fotoana kely mba tena hoe mba omeo fotoana kely re tompoko mba andoavana an'ilay vola fa tena tsy nanana intsony zay dia nanaiky ireo na dia somary masika azy misy mamaly amin'ny teny ratsy mamaly amin'ny tabataba fa mbola nanaiky fa nisy karana anankiray tsy nanaiky etiny tany amin'ny polisy zany efa nomboka mivavaka ary io teneniko anareo raha mbola tsy mivavaka tsika mbola tsy mahazo an'io tombotsoa io dia io fomban'Andriamanitra tsika fa rehefa mivavaka tsika dia tsy mitovy amin'ny omaliny taloha tsy mitovy amin'ny omaliny anio omaly ianao lavitra an'Andriamanitra nataon'olona nasian'olona ratsy androany ianao sakaizan'Andriamanitra zay mikitika anao dia mikitika ny anaikan-driamasin'Andriamanitra fa tena nidiny violent tamin'izay na andohalika teo anatrehany za amin'io malahelo be an'ilay zanako hoe tsy hida aty amin'ny violent fompoana na andohalika ay za tika efa mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ke tsy ny olona mitory-teny sy ny manao asan'Andriamanitra eny fa mpanompon'Andriamanitra ny olona volona nompo azy za amin'izany efa nanompoka ny vavaka fa tenenako anareo roa herinandro taoriana zay vaky magazay an'io karana eo isotry
magasin be dehibe milahatra manomboka aty ambala vao, misy anankiray eo ampivoly mango tantana vakin'ny jiola very ny entana tao anatiny, mikarana io karana nandoviako. Nefa iza ny diso, zange ny diso, zange naka ny volany. Fa izao kosa izy ireo ny tsy nentin'ny fanarahana ary nampandohalika tena tamin'izay, tena teneniko anareo fa ampabaraka mihitsy tamin'izay, le teneniko anareo hoe sady manao palitaona manosika moto bloqué ny guidon eo amin'ny commissariat nisy sotro tamin'izany. Izy ireo navita nampanao teneny mihitsy le polisy hoe ataovy mahita kely. Zany nefa diso fa Andriamanitra mbola nanao fitsarana ho an'izay rehetra mpahoriana. Za nge ravana teteny aminao fa nge tokony hisaotra an'Andriamanitra ny fahadisoantsika io firy, fa mbola tsika ihany ny tafavoaka mandresy na dia zany satria nanino Andriamanitra mitsinjo anao. Tena Andriamanitra mitsinjo anao. Na olona diso fa manana an'Andriamanitra nanao fahadisoana zany, satria olona mbola vonona nanao fahadisoana. Olona nanao fahadisoana ianao fa tonga ra-potoana amin'Andriamanitra fa nanana ny fahamarinana tsy manana an Jehova hitonga ilana an'Andriamanitra ny fitsarana. Ahoana David ny tsy saotra misaorana an Jehova rehefa nahako azy rehetra tao anatiko misaorana ny anarany masina. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. David io misy fotoana tonga any amin'ny tanin'ny Filistina. Ny Filistina zany tena fahavalo ary nampahitany David faisana rehefa mbola teo amin'ny Saoly David. Fa nisy fotoana nenjehan'ny Saoly izy dia tany amin'ny Filistina izy nipetraka tany amin'ny tanin'ny Filistina. Tsy afaka naninona azy ny Filistina. Mbola izy indray mpitarotafika tany amin'ny Filistina rehefa naniady tamin'ny fahavalon'ny Filistina. Satria maninona? Satria Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana. Koa nahoana David antsara ohatra ny Salamy 73 misaorana an Jehova rehefa nahako azy rehetra tao anatiko, misaorana ny anarany masina. Aza misy adononao reny fa nombanao Jehova rehefa. Ianao toy izao dia nombanao Jehova. Tena nombanao Jehova. Diso foantsika. Anao zay rehetra hoe za avy eny n'Andriamanitra ny rano satria za kosa ngemba marina. Jehova nanao fahamarinana ho anao. Jehova nanamarina antsika fa tsy isika akory no marina. Efa nampafantatra ny lalana Mosesy. Efa nampafantatra Mosesy ny lalakariany izy ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Saora ny Jehova rehefa nahako fa andro aman'alina nandeha foana ny zanak'Israely. Tsy nisy GPS tamin'izany, tsy nisy Waze, tsy nisy copilote. Ilay mitaridarina antsika amin'ny telefona. Iza ny afaka hivoaka ny tranony andehany amin'ny toerana anankiray ka tsy misy anareo na tsy toerana efa mahazatra anao. Toerana efa mahazatra anao tsy mila ianao. Fa mila an'io daholo tsika. Fa ny GPS zany tsy vola hita amin'ny manam-pahaizana zany dia efa hita amin'ny Mosesy. Any an-tany efitra ianao. Any an-tany efitra ny asiako lalana hozy Jehova. Aiza ianao ny hoe tany efitra dia lasa misy lalana azo aleha. Etsy dia maketsy. Satria maninona? Sy ny tany efitra nijeren'i Mosesy tompoko. Fa ny andro rahona sy ny andro hafa mijery ambony dia mahita ny tongotra. Mahita le ny tongotra. Ny tena rano, mampafantatra Mosesy ny lalaka-lehany izy. Mosesy tsy tia lala hoe aizy ty. Fa izay alehan'ny andro hafa amin'ny alina dia iny ny arahany. Alehan'ny andro rahona amin'ny atoandro dia iny ny arahany. Copilote tena tsara tarehy mihitsy. Mavita ny asany. Zanak'Israely amin'io izay tsy nalala, vao nanomboka nalala ny Jehova ny zanak'Israely, tonga dia napahitany Jehova ny asany ka. Tonga dia Farao nahita faisana teo ambany maso ny zanak'Israely. Ranomasina lehibe lalina sady ngeza napahitany Jehova ny asany ny zanak'Israely. Saoran'i Jehova rehefa nahako ary rehetra tao anatiko, misy saorany anarany masina. Mamindra fosy mianatra Jehova, mahari-po sady be famindram-po.
tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny helokontsika. Fa tahaka ny avo lanitra ambony tany ny haben'ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrevana na alavitry ny anesorany fahotany antsika amintsika. Tahaka ny fiatran'ny ray ny zanany ny fiatran'i Jehovah izay matahotra azy. Vao ry havana mamindra fosiny ahatra Jehovah. Mbola eto koa tsika, mahatonga antsika mbola eto dia satria namindrana fosiny hatrana isika. Ary Andriamanitra tsy mahita Andriamanitra maro-po sy be famindrapotra ny Jehovah itsika. Ry havana tsy mahita isika. Isika reto ry havana tena tsy raha tsika reto ny vady tsy pampirafy tsisy ohatr'izany tsika eo anatrehan'i Jehovah. Isika vadin'Andriamanitra fa vady tsy mba fidèle tsika. Vady tena mampirafy an'i Jehovah tsika. Fa inona ny ataon'i Jehovah? Navelona ho faty amin'izany ve tsika? Mbola hozy foana Jehovah, tsy ny hampatesany ratsy fanahy sitrako, fa ny elany amin'ny lalany mba ho voavonjy izy. Dia reto tsika eto, izy tamintsika nanao marina hatramin'izay ka ny mandrakizay. Fa tsy nady tsika reto ary manompo an'Andriamanitra. Mbola misy ratsy ataontsika. Ary raha lanjaina ny paratsitsika ireo raisinareo fotsiny hoe raha ny fahotany io misy couleurany. Hoe misy couleur zany amin'ny teny ratsy dia misy couleur mena ny eny amin'ny olona. Mangalapinana misy couleur maitso, mangalabola misy couleur manga, nandainga misy couleur gris. Be amiray tsika rehetra hoe ataon'Andriamanitra hiteny zany. Fanenina fotsiny. Ary tsy misy menamena nareo zany. Mangalabolana. Aiza moa dia nangalakeo menamena amin'izao. Raha nataon'Andriamanitra miharihary. Misy amintsika eto ngamba ohatran'ny akanjo be amiray. Ty maitso, ty mena, ty hiteny daholo. Nandainga, iny gris, iny loko. Lamba be amiray. Hozy Jehovah tsy alaiko baraka. Saromako ny voninahitra. Raisinao fotsiny fa hoe zany ny Jehovah mpanala baraka ny Jehovah Andriamanitra tsika. Ny devonika ravana manala baraka ny anazy. Alainy baraka omeny vola zay rena fa ataony alainy baraka. Nangalam-pinana mavomavo. Tsisy savoaka marina aloha any. Ohatra telo andro ny faharetany iny. Antaon'izay anao le fotoany za ohatrany tsy afaka keliko fa maninona. Ohatrany tsy dia salama vao mendray misy mavomavo vola mandainga vile fa olona malala salama. Tsy mety efa tonga dia le fotoana za tsy afaka kely fa ohatrany tsy salama vadika mavomavo zao mbola mandainga vile tsy hoe tsy salama fa nisy menamena be. Lozy. Maharo-po Jehovah impiry. Diovina amin'ny rahan'i Jesosy tsika androany raha pitso indray menamena, maitso, gris, mainty. Sofa mbola eo ny rahan'i Jesosy. Jerenareo tsara tsy mandahateny mandrakariva izy. I Jehovah ry havana. Misy fotoantsika manao ny ataontsika dia izy tsy mandahateny. Mijery fotsiny ataony ao an-danitra ao. Jery atsika fotsiny izy. Tsy hoe raha andaran'Andriamanitra teny zany ry havana. Zany Jehovah hiteny aminao amin'ny fahatezerana lava zany araka ny teny mampio tanaty hira teo, tanaty misandrata teo. Hoe tsy zakatsika zany Jehovah tezitra zany. Fa na dia tezitra aza Jehovah, izy nge tsy hoe faly amin'ny zavatra ataontsika. Fa zay hoe maharo-po. Tazo tany fahatezerana. Tsy mandahateny mandrakariva na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Misy fotoantsika ireo zavatra efa tsy vitantsika ny bebaka le izy tany aloha tany adinontsika foana satria misy zavatra hafa hibebahana foana eo. Fa ny Andriamanitra alao avelako le taloha fa iny ve nitezerako amin'izy ity fa jery aiza mbola ho fiainana
hoy tsika senjehana afambola lavitra ny lalako nefa tsika tsy sasatra ny manota ary tsy reraka mihitsy tsika manota misaotry tsika mba Andriamanitra otriny ny Andriamanitsika hoa fa raha tsy otriny ny Andriamanitra tsika efa maty daholo tsika ohatry maty tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamalantsika araka ny helokontsika fa raha valiana araka ny fahotantsika sika Jesosy eo tsisy tonga tetika ohatr'izao hoe valiana araka ny fahotantsika sika tamin'ny andron'ry Davida no manao ny fahotana Davida no manisa vahoaka ny vahoaka ny laminy arety mandringa zany ny valiny tamin'ny taon'ny testamenta taloha manao fahotana ianao dia mianasy tonga dia io ny valiny manao fahotana ianao androany rapitso maraina ny valiny na androany alina raisinao hoe valian'Andriamanitra araka ny nataontsika araka ny fahotantsika ry havako loza fa misaorana ny Jehovah fanahy ary Jesotra misaorana ny anaranymasina misaotra anao fa Jehovah ianao ny Andriamanitra misaotra anao fa nanaiko Andriamanitra ianao fa raha tsy ianao ny Andriamanitra tsy haiko efa tsy tanan'Andriamanitra ntsony aho ohatr'izao angamba anao le lavin'ny Andriamanitra miresaka ny samy Andriamanitra allo i mamona ihany ty i Belzebub io mba alefaka any aminareo ty raha azo rakotsy ty fa leo anazy tsy mila mpanombo ohatrin'io sy efa tatyry fa tsy tianiny keo miresaka ny samy Andriamanitra izy io i bala mba misy olona alefaka aminareo olona ohatriny izy ohatra ny solasolo iny izy de tsy le irado rakotsy tsy mila niny tsika tsy nanan'Andriamanitra tsika raha tsy io ihany manaiky atsika ohatran'izao ataotsika izao mbetika mangatsika mbetika mafana mbetika masina mbetika manao ny ataony ny tsingerana na olombelona ary dia atoloantsika misy fety any ampiasana andevy ianareo tsary se tena tsy fa maninona gadareo mpivavaka aiza moa de mpivavaka tsy tsy afaka tsy avelany rafotsy izy ty nefa ny ianao mba matahotra ny Jehovah ihany andaona ngava vady ve nareo dia ataorina ary fa olona ny ataorantsika patron amin'io le miteny Jehovah amin'io mijery ianao tsy rarahinao zany ozy ianao raha riva hibebaka ihany ozy ny olona hoe Jehovah mora hibebahana noho ny olona ary teneniko anao gendarme mijoro anoloan'ny stopy mijanona ara-dalàna mihitsy ianao dia zay vao lazy ary na tsisy re dia mataonao dia misy gendarme miafinao fa Jehovah Andriamanitra tapolo mahita antsika hatrany an-dakozika hatrany amin'ny efitra fandriana naiza ataontsika ohatrany tsy mahita sofa io ny Andriamanitra tsika na mitsiny Mozesy Miriam tonga dia boka zany tonga dia eo no eo fa isika tsy manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny helokontsika nefa jerenao nge fo manao zavatra kely fotsiny ianao tsara eo masotandrano kely ohatra zao tonga eto fotsiny ianao ny valiny io ngesabe mihitsy tonga dia matory amin'ny fiatanam-po be mihitsy tsisy manofo ratsy zany ianao sahako ny tenanao avy manaraka nyty fandarany tenao tsy manofo ratsy zany vo kely fotsiny zavatra ataotsika dia efa miazakazaka Jehovah mamaly soa fa le ratsy ataotsika izy adinoko iny tsy valiko araka ny fahotana io fa tsy zakany io raha valiko satria maniny tahaka ny avo lanitra ambonin'ny tany ny abean'ny famondrapony amin'izay matahotra azy efa tsy tanteraka any tsika andao atahotra ny Jehovah jereo voteniny amy io ndao tsika andeha atahotra ny Jehovah ry havana fa zava-dehibe fatahorana an'Andriamanitra alleloia tahaka ny lavitry ny atsina amina sy ny andrevana lavitry ny anaisorany fahotantsika amintsika dia inona nataon'Andriamanitra ny etsika ataon'Andriamanitra zany dia manalavitra atsika amin'ny fahotana foana vita indray le fahotana dia akisany an'ity lavitra mihitsika tsika amin'ny te andeha ho eny fa Jehovah misitona atsika amin'ny famondrapony asy ny zavatra hafa foana hitatsika ty alleloia
isika ingeravana vilin'andriamanitra lalana isan'andro san'andro amin'ny fahotana fahotana firy ny te hitsenanao voafoanao dia fahotana firy ny te hetsampy anao firy ny Jehova lalantsika mba misaoran'andriamanitra anao ny amin'izany tia anao ange Jehova tia atsika ange Jehova ry havana anesorany atsika amin'ny fahotana alaviriny tahaka amin'ny fiantrahan'ny ray amin'ny zanany dia mba tahaka izany koa ny fiantrahan'i Jehova atsika tena aminao androany tena tianao Jesosy ary tena mendrika ny ody raintsika Andriamanitra ry havana tena mendrika ody raintsika Andriamanitra ary za manokana teteny aminao isan'andro san'andro mirany salamy fatelo amby zato isan'andro mitokantranonao eny amin'ny asa mandarahanao eny miraha isan'andro amin'izany salamy fatelo amby zato zany izy malalana ny toetratsika ozy izy ka mahatsiaro fa vovoka isika vovoka ingentsika mba nasiana aina ry havana fantatr'Andriamanitra tsisy miafina amin'Andriamanitra ny toetrako sy ny toetranao vo miainga fotsy tsika toy izany io ndray miresaka amin'ny anjely fotsy io ndray io zao ndray zao ny ataon'izy io dia mba hitsinjeny vovoka ingentsika ry havana tsinitsinina ingentsika malanetany amin'ny fotaka ingentsika no mba nasiany fofinaina mahavelona dia jereny toetratsika toetranao fotaka sotrany Jehova tsika tahaka ny andro ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona tahaka ny volon-javatra any an-tsany famonina satria tsy hofondrivotra izy kalasa ary tsy manalazy tsony tena fa mifampirapon'i Jehova ny fafitam-bolo dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinana miaritra amin'ny taranaka rehefa nanoty Adamaseva nanota mbola Jehova no namono biby nandajadra namono fanatitra ho azy ireo ninana ny voankazo valana ny ratsy sy ny tsara izy mivady nahita fa mitanjaka mbola Jehova no nanala n'ilay volom-biby nanao akanjo ho an'izy ireo zany ny Jehova tsika zany ao antsika no hiala amin'ny Jehova ry tsy mahita Andriamanitra ohatr'izany zasy ianao na iodikoviana iodikovana hoy ten'Andriamanitra hoe mandrakizay izy dia mamindra fo amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinana miaritra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro akatoy ny didiny efa zany zavatra ataon'Andriamanitra atsika ny kely mba vitatsika erovantsika ny haitsika sy ny taranantsika dia hitadina ny didiny hitandrina ny didin'Andriamanitra misy olona miteny nareo mitandrina ny didin'Andriamanitra zany efa anjely tsy anjely tsika fa any mba vitatsika raha isoa zay sady efa zany ny toetratsika mbola tsy hitandrina didin'Andriamanitra koa tsika efa toetrana vovoka toetrana fotaka misy olona masy dia ohatr'izany tsy vonina ny voatra mihitsy vao mahita olona mivavabavaka kokoa no izy dia tezitra dia manezika ny nareo zany miakatra velany an-danitra matetika mahita ny diteny ty fana reny olona manao zipo lavo reny aloka manao mini zipo fa ny olona manao zipo lavo reny ny zipo mifotsiny ny lavo efa mba lavo aloha ny zipony halleloia ianao aza mihaino an'izany ianao raha navavy mihaino eto dia teneny hoe efa mba ny zipo aloha efa mba lava hoe mandeha any io mandroso any io zipony toy mifotsiny ny lava izy amin'io zipony foy fa ianao manao zipo lava ny enjehany zipony mody lava zipo reny fa tena enjana be reny efa mba lava aloha ny zipony fahamasinany zany alleloia toy izy fa tsara hoy izy Jesosy mantsy ny Nikodemosy tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra nefa maninona mila ezaka kely anao dia tonga alleloia nda hitandrina ny didin'Andriamanitra sy akatony didiny tsika fa nda hitandrina ny fanekeny fa zany ny afahantsika Jehova efa mampitoetra ny seza fiandrianany an-danitra ary ny fanjakana manapaka izao tontolo zao misaoran'i Jehova ianareo anjeliny dia anareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary mihaino ny feon'ny teniny na ny anjely ary
mbola apresian'ny tenin'Andriamanitra isaotra an'Andriamanitra. Nefa ny anjely maninona maka tonodidiny isan'andro tsisy anjely manao Facebook zany ao an-danitra fa mahita zava-poanao dia vao mibebaka mifona Jesosy efa fato anatin'ny saiko tsy hitako tsony ny zavatra hitako teo nefa ianao mijery. Ny anjely tsy mijery Facebook zany tsony ao. Ny anjely tsy manaraka politika zany tsony zao. Dia aveo manao commentaire mifamalimaly aman'olona zay vao mibebaka. Nefa ny anjely ary maka tonodidiny sy mihaino ny feoany misaotra azy. Halleluia. Misaoran'i Jehova ny miaramila rehetra dia ny mpanompo izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehova ary fanahy. Ozy Maria hoe Luka toko voalohany. Luka toko voalohany 9:7 hatramin'ny 9:20. Ary Maria ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Efa nijeriny fahambany toetran'ny ankizivaviny izy fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra. Fa ny mahery rehefa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Izay rehetra mba mahatsapa izy teo olona tsinitsiny. Misy olona nalahelo be mihitsy tamin'ilay hitanareo le efa nareo hoe ty tantara te misy an'ilay hitantarika ny ainy hoe Kiala Janine dia voavoaka iny iriny dia nisy ramatoa sadidika izay no narary na maty ny aretiko mihitsy nahita n'iny iriny satria maninona ohatra ny Kiala Janine mihitsy nisy taloha dia aveo izy tafita lasa mpanakarembe izy taty ariny dia nahita n'ilay Kiala Janine iny zay Kiala Janine azo ohatriny zay tsy tadidiko tsony dia narary be ny fony satria maninona marika ohatra zany marika raha manatsapy mifoko izy mankalaza ny tompo ary fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy fa efa nijery ny fahambany toetrany ankizivaviny izy. Fantatry Maria loatra fa tena ambany Maria ravana tsy olona tsy nivoaka avy amina fianakaviana matanjaka. Maria zany ravana vehivavy tsotra matsaka ohatry ny vehivavy rehetrarehetra, manasalambo ohatry ny vehivavy rehetrarehetra, voirakiraka ohatry ny ankizivavy rehetrarehetra. Ary fantatry Maria fahambany toetrany fa sady ambany toetra izy ny ambany toerana izy. Fa ny tenin'Andriamanitra ho Maria ny foko mankalaza ny tompo ary fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizivaviny izy. Fa indro hatramin'ny ankehitriny dia mba ataon'ny taranaka rehetra sambatra satria maninona mahery ny efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Izaho ianao inge tsinitsinina ravana ambany nge tsika tsy haiko aloha ianao za dia tena resy lahatra fa tena ambany toetra, ambany toerana, ambany amin'ny lafiny rehetrarehetra. Fa i Maria nanao zavatra lehibe tamin'ilay mahery dia izy nikibo ny fonosana an'ilay Andriamanitra. Zaho ozy taloha olona tsinitsina fa ankehitriny ny olona rehetra mijery ahy dia tena ndry sambatra Maria. Misy olona any mijery anao io dia mety ndry sambatra $100. Misy olona any zao mety namany $100 ohatra, izy ny sendritako eto ny anarany, na namany Erika Raka, na namany Angelina Diamant, na namany Mami. Mety misy namanareo nge any riavana niarany lalao taminareo fatorany fanaratsy amin'izao fotoana zao izy fatorany fanaratsy manofo ratsy, ataon'ny fanaratsy tsy mahita vady, ataon'ny fanaratsy miozina tsy mahatsangana nininy miteny ndry ty $100. Halleluia. Ty niaina maheno soa ndry ty tojo kely dia izao ve tojo. Halleluia. Sambatra feny fifaliana voavela heloka ka. Misy vehivavy zay tao Madagasikara tao, lany misy Madagasikara izy tsara tare dia andeha nitety an'izao tontolo izao mihitsy tsy teneniko ny anarany izy fa zany olo zany taloha izy
mpivarotra hitan'ireo mpivarotra sakafo eny tsisy-dalana ireny le mpivarobarotra tena hoe olona ambany e. Dia misy olona moa miteny rehefa taty aoriana mivoaka gazety izy tanzany mbola tsisy Facebook a, fa tamin'ny andronay fahatandroany mbola tsisy Facebook tamin'izany fa mivoaka gazety izy mivoaka amin'ny afisy dia zao daholo ny teny olona raha tsy tadidiko ianao tahalova. Misy fotoana izy mandeha eny an-dalana eny eny amin'ny boîte de nuit eny miona dia misy ankizy vavy hafa mialina anazy dia mijery anazy raha tsy tadidiko ianao taloha varotra masaka ireny e zona fa raha milafiny amin'izao zany nge Maria eko hoe mba hoe reniny Jesosy nefa ny io Elizabeth arahaba ilay noasoavin'Andriamanitra rehefa ankizy vavy kely tsy dia makaiza. Ozy Maria hoe ny foko mankalaza ny toko misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay treto anazy misaorany ny anarany masina. Rehefa olay ten'Andriamanitra teo mivakin-dranam-bavitsika teo amin'ny firy zao mbola afaka misy fotoantsika. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina vakin-dranam-bavitsika androandry teo. Tesalonianina voalohany 5 andininy 17. Olay ten'Andriamanitra nange vakiko hatramin'ny andininy 9. Tesalonianina voalohany 5 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Hoy ny ten'Andriamanitra anarany Jesosy mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy ny tsy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zany dia famonoana ny fanahy. I Davida mbola Davida ihany resahantsika androany ao nisy fotoana nytory an'ity teny ity ndray 31 décembre zay nitoriko teny ambony tomobile teny izy teo anareo izay mety nahatsiaro. Misy fotoana Davida io mahazo zavatra tsy mahafa-po. Misy fotoana izy any amin'ny Samuel voalohany 1:20. Misy ten'Andriamanitra Solomandry eny nanosirany Davida nakamy Noba sy ny alany tany nakamy Gata. Nenjehany Saoly zany Davida tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa nandeha izy dia jereo tsara nge ary Davida tonga tany Noba anarany Jesosy tany amin'ny Ahimeleka mpisorona ary tora-kovitra Ahimeleka raha niona tamin'ny Davida ka hoe nahoana ny mandeha irery ianao fa tsy misy mpanaraka anao satria hatramin'izay Davida dia misy tafika miaraka aminy fa teto Davida nitsoaka izy rery. Dia Davida tamin'ny Ahimeleka mpisorona ny mpanjaka efa nanome raharaha ka hoy izy tamiko aoka tsy ho fantatry olona ny raharahako sy nandidiako anao ka dia nasaiko nakary ny zatoviko na andainga Davida ry avana. Tsy marina zany, laingy zany. Za tsy manome vanona hoe nana mandainga any dia efa miseho ny fahamoram-pon'Andriamanitra. Davida nefa raha ilaza ny marina mety Ahimeleka any ary ny andeha hiantso ny Saoly hoe Ahimeleka ianao ny mpanjaka ity Davida maty Davida. Fa nandainga Davida lasa mifanirahan'ny Saoly nefa izy ary mitsoaka ny Saoly. Dia ozy izy Davida hoe andiny vevatra teto mampalelo anahy Davida teto mampalelo ity tariny Davida ity andiny vevatra ko inona misy atao aminao ome mofo 5 aho ety an-tanako satria nona be Davida dia jerena nge vakina nge le ten'Andriamanitra Samuel voalohany 1:20 andiny vevatra ko inona ny misy ao aminao ome mofo 5 aho ety an-tanako na zay misy. Hitanao mofo 5 raha mety fa na mofo ray aza na mofo tapany ary tsy manino. Sahirany Davida nony Davida eo zany nao tsy afaka hifidy hoe mepija fa navandro aza no misy voandro tapakapoaka ary dia mety fa me mofo 5 ary misy ao aminao na zay misy tsy maninona nona nefa izy. Ary mpisorona namalain'i Davida hoe tsy misy mofo fihinana ato amiko fa ny mofo masina ihany no ato ka raha mba nifady vehivavy ianay ahay mantsy ny zatovo. Ary Davida malina mpisorona kanao tamin'ilay eny efa hatramin'ny atelona ny tsy arany toera tamin'ny vehivavy raha teo izay. Ary tamin'izao nenga dia masina ny fanaky ny zatovo ary na dia tsy masina aza ny lalana dia eo masinina anio izy no ny fanaka.
ary mpisorona nanome azy mofo masina fa tsy misy mofo teo afa-tsy mofo aseho izay nalainy teo anatrehan'i Jehova mba hasiany mofo mafana amin'ny androna nisorana azy. Jerinareo tsara ity mofo aseho ity dia mofo eo amin'ny alitara, tsy misy mahazo mihinana eo fa tsy mpisorona ary masina ho an'i Jehova. I Davida nefa tonga avy any maninona tena noana seka maty ny anoanana Davida, mangovongovotry ny anoanana satria tsy ny sakafo Davida, tao anatina tsy fisiana Davida. Dia jerinareo nahoany Davida tsy hika mafy hoe misaorana Jehova ary fanahiko azy rehetra ato anatiko, misaorana ny anarany masina satria Jehova miteny. Zany ozy izy mamindra fo maharpo sady be famindram-po zahay tahaky ny avolanitra amboniny tany ny abeany famindram-poko izy izay matahotra. Dia jerinareo no ny amin'ny lalàna io tsy azo hoaniny io. Davida tsy mpisorona, tsy azo ny Davida atao mihinana io mofo aseho io. Ary lalàna ao amin'ny Baiboly mihitsy zany, lalàna napetrak'Andriamanitra. Fa satria Davida natahotra an'Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe ravako kely le lalàna androany dia avelako hoan'ny Davida io satria nahoana tsy voky Davida ho faty. Tao amin'ny Baiboly Davida rery nahazo ninona an'izany mofo aseho zany nefa tsy mpisorona ray avana. Noho ninona nandika lalàna ve Davida? Tena nandika lalàna Davida. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra sanany fahatelo amby zato dia ianao nge ho hamariny kosa izy ny tenin'Andriamanitra. Aiza moa misy an'iny teny iny? Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana. Nanao fahamarinana tampotampoka teo Jehova. Hoy Jehova raha nanontaniana ange Jehova ianao Jehova niteny fa tsy azo nizaniza tao mihinana mofo aseho nahoana re ianao mihinana? Toy Jehova ameo azy aleo izy inana fa matahotra anahy io. Haleloia. Ny fahatahoranan'i Jehova ry avana ahafahan'Andriamanitra manamboatra fahamarinana ho anao. Ny fahatahoranao an'Andriamanitra na dia tsy tanteraka azy tsika, vovoka isika, fa andao anao ny sitrapon'Andriamanitra, andao hitandrina sy hamaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Fa tena navelan'Andriamanitra ry avana. Hoy izy Andriamanitra hoe noho ny amin'ny lalàna nataoko tsy hamelako kosa ho faty an'io zanako. Fa efa nahita olona araka ny foko hampanompoka ange Davida tsy havelako ho faty Davida. Hoy Davida saoran'i Jehova ary fanahiko azy rehetra ato anatiko misaorana ny anarany masina. Ahoana ny anadinoko an'izany ozy Davida? Aza misy adinona ny fitahiany rehetra fa tenena. Halleloia. Nahazo ninana izy raha isika mihinana io voaozina, raha olo-kafa nihinana io voaozina, na dia zanaka Imeleka na ny vadiny Imeleka tsy mahazo mihinana io fa voaozina. Fa Davida tsinitsinina fa natahotra an'i Jehova sady nona be tsy fidiny anazy hoe tsisy atao fotsy izy dia mba hinan-kinana io fa tena niankina manaina. Hoy izy Jehova hoe hoany fa tsy maninona hoany. Ka raha voaozina amin'ity a Jehova hoany. Aty feny ihany ny foko mieritreritra an'izany satria hitako eto hoe lehibe loatra ny famindram-pon'Andriamanitra ny Davida. Ohatra izay ke Jehova miteny hoany fa tsy ataoko voaozitra, hoany fa tsy kapohako ianao, hoany fa nona ianao. Zany ny Jehova Andriamanitra toriko aminao isan'andro eto. Zany ny Jehova Andriamanitra toriko aminao isan'andro eto. Jehova Andriamanitra mahafinaritra be. Jehova Andriamanitra tena hoe manaraka. Halleloia. Araka ny teniko tany hoe manaraka ny ritma antsika io Jehova io. Raha ny ritma Jehova ny arahantsika, veritsika. Tavelany amin'ny farany ariantsika. Ho Jehova hoe ao fa herikerika. Halleloia. Herikerika dia jereko ianao, dia tantaniko ianao, dia sitomoko ianao, dia ho atosiko ianao. Halleloia. Amen. Ary nisy anankiray teo ampanompon'ny Saoly tamin'izany androany voazona teo anatrehan'i Jehova, Edomita ny anarany, lehibe amin'ny mpiandrin'i Saoly izy. Ary Davida tamin'ny Ahimeleka, tsy misy lefina na sabatra veto aminao. Davida amin'io tsy kitay tsy varimaina, nona, tsisy mofo, tsisy vola, tsisy sabatra, tsisy nininina, fa misy Jehova ny fiainana. Tsy manana nininina ianao tonga eto, tsisy nininina eo amin'ny fiainanao, ataovy misy Jehova ny fiainanao. Teto tsisy nininina Davida. Hoy Davida, tsy misy lefina na sabatra veto aminao.
fa za mantsy tsy mitondra ny sabatro na ny fediko ety amiko satria namaika andraranympanjaka mbola laingy zany fa no tian'Andriamanitra tsiena satria izy Andriamanitra anandratra anao avy eo so maintsy lalovanao zao lalan'izao tsy avelako faty amin'ny anao hosaromako famondrapo reo laingalainganao reo Davida androany satria miakina manaina ny ady lalovanao mbola nandainga ihany Davida raha zay fa tsy maika izy nefa nisy kely tsy afaka nitondry mitsoka ny soa lengy izy dia ozy izy hoe onym-pisorona ny sabatry Goliata Filistina ilay vononao teo amin'ny loha Sahela indro fa mifono lamba ivoany efody izy ka raha ino no entinao dia eto fa tsy misy afa-tsy ny eto ny tena marina ny zavatra etra nangatahany Davida tany amin'ny voalohany nangatahany meo mofo dimy tsy misy afa-tsy mofo aseho meo sabatra tsy misy afa-tsy ny any Goliata raha mety aminao dia mety tsy mety aminao dia zay zany dia iny na Davida hiavina aminy hoe tsisy afa-tsy iny hoe tao iny kokoa iny ko raha tsy inona koa zange zanak'Andriamanitra sabatra izy tsara any Goliata ko raha tsy inona tsy nanantsafidy Davida ozy Davida tsy misy afa-tsy iny eto izy amereka ozy Davida andininy fa mariako amin'ny stilo mena mihitsy ny anahy eto ary hoy Davida tsy misy tahaka iny fa omeo aho inona zava-misy tsy nanantsafidy Davida neny Davida dia zao io ny misy io ny faliako be dia be kristianina tsy mahay mifaly amin'izay ananany dia mahametsiny an'Andriamanitra fiteniko amin'ny olona foany ty rehefa mampahery olona zangerana tena tsisy afa-tsy tena misy fotoananao mandalo ady renao ny olona mihinana pizza daholo nareo mihinan-kavo koba no hoaninareo hitsahatra ary ve ny fideranao an-trano satria koba ny ao an-trano tsisy loaka androany dia ho atsahatra noho ny loaka ve ny fiderana an'Andriamanitra za tena miteny anao na atody aza no hoaninao atody tsingan'indray ny lokanareo mihinan-kavy asio fiderana miaraka amin'io fa ho teneniko anao fa entina anatin'ny vatanao zany atody ray zany voky takan'inana any-pitoloana neny Davida zay nomena azy mety ino izy ka sabatra ny fahavalonao ve ravana mba omenao sabatra tena fatifatina sabatra tary zany nomenanao ino ny misy raha tsy misy ino ny misy ozy fa tianao dia ino fa raha tsisy tsy tianao dia tsy hitako izay atao ozy Davida hoe tsisy afa-tsy iny tokoa dia ozy Davida hoe arao fa tena mety amiko iny fakasitrahana ny Jehovah zany ny atao hoe fakasitrahana saoran'i Jehovah rehefa nahako azy rehetra tanatiko misy saorany anarany masina ndao ianarantsika zany ndao ianarantsika zany satria be dia be mihitsy zao amin'izao fotoa zao mitombo be dia be mihitsy nisan'ny kristianina tsy mety afa-po amin'ny fitantanan'Andriamanitra ianao aza mba atao isan'ireny zay ataon'Andriamanitra mario amin'ny fiainanao na kely na lehibe dia tena hoe hideranao Andriamanitra hiderako anao avokoa ny zavatra rehetra izay natao nareo zao na dia nareo nahazo an'ilay cadeau kely ny eto ny azontsika toy ny havany anao kilalao nareo zao mideran'Andriamanitra nga isy hanome anareo le USB fotsiny sy ara-malagasy avy any Madagasikara zavatra tsara ngerena misaory an'Andriamanitra so nareo meme fotsiny tiony mba azy azo tany kilakilalao tany misaory an'Andriamanitra zay zao za misaotra an'Andriamanitra nisy nahazo ny cadeau andao zao niaina be mihitsy ny kilalaontsika efatra nareo nahazo kilalao ka atao azonareo ngereo alleloia nahazo cadeau alleloia misaory an'Andriamanitra isan'andro vonfo milatra amin'ny masonao mbola mbofandriny misaory an'i Jehovah ry fanahiko velona lay misaory any anarany masina zay rehetra atao anatiko misaory any anarany masina misaory an'i Jehovah ry fanahiko aza misy adinonao ny fitahiny rehetra resao ny tenanao sao anadino fa nitahin'Andriamanitra ianao io tena nitahin'Andriamanitra ianao dia ataontsika tery marina antsika ny fotoana dia hivavakitsika aorianan'izany misaory an'i Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra anatiko misy saory ny anarany masina ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra
Deran'Andriamanitra tsika ny tokantrano any azavelanao andalo fotsiny zao fotoana izao afahanao manome voninahitra an'Andriamanitra saran'i Jehovah ry fanahiko azy rehetra anaty misaona ny anarany masina aleloia Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra sy mideranao zany amin'ny fotoanandroany. Misaotra ny amin'ny teny zay ampitondrainao ny mpanomponao teto Jesosy malalo. Misaotra anao zay satria tena tsapanay tokoa ny fitiavanao, tsapanay tokoa ny falebiazan'izany famindram-ponao zany. Fa dia tena taka ny avon'ny lanitra sy ny tany tokoa anay Jehovah, tsy takatry ny sainay, tsy voarefinay, tsy voalanjanay Jehovah, fa mamindra fo aminay ianao. Tsapanay Jehovah ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao, ary tsapanay eto ankehitriny fa nahoaiza tsy hit'Andriamanitra ohatranao zay. Ilay Andriamanitra mijery anay amin'ny maso be indra fo isan'andro, mahita ny faharatsianay, mahita ny tsy fahatanteranay isan'andro, fa mbola indreto zay mbola eto Jehovah, mbola indreto zay mbola eto Jehovah. Misaotra anao raha tsy ianao ny Andriamanitray, taizan'ny faranay. Raha tsy Andriamanitra ohatranao, Andriamanitra ohatranao mihitsy no mety aminay olona tsy tanteraky reto Jehovah. Tena olona Andriamanitra ohatranao mihitsy no mety mahazaka an'izao toetranay izao Andriamanitra. Misaotra Jehovah. Raha iso mianja fideranana tolotrainao be dia be, dia fanekenany anao ny sitraponao Andriamanitra, hitandrina ny didinao. Zany afaka ataonay zany Jehovah. Tena afaka ataonay zany Jehovah Andriamanitra. Ho ataonay zany. Raha zany no mba tianao ho ataonay zany. Aza matahotra ianao fa ho ataonay zany. Zany ve Jehovah Andriamanitra no mba ho takaminao zao famindram-po raisina isan'andro. Nanota tsy mendrika izay nefa mbola velonaina ihany. Tsy natanteraka ny zay tianao atsaka sy andama nefa mbola nomenao hanina ihany.
tsy navita na dia ampahany kely indrindra zay mba vitany davida aza nefa tsy nangataka mofo any amin'ny mpisorona akory zay Jehova fa omenao ato tokantrano. Misaotra Jehova, misaotra Jehova, voninahitra ny ho anao raha iso ny anja. Tsy omby Jehova Andriamanitra na ny rindriny efitranonay rehetra hosoratanay androany alina tontolo, anoratana ny fisaorana anao tsy omby ireo Jehova, na hosoratanay ny rindrina anatiny rindriny ivelany, hosoratanay hatramin'ny tokotany eny amin'ny tokotaninay eny Jehova, hosoratanay izay taratasy rehetra ato anatin'ny tokantranonay, hosoratanay ny écran rehetrarehetra ato anatin'ny tokantranonay. Tsy omby raha ny fisaorana tokony omenanao Jehova. Lehibe ange ny fitiavanao Andriamanitra, lehibe ange ny famindraponao Jehova, ary tena tsapanay zany, ary ankinan'izao fiainanay izao zany Andriamanitra. Misaotra Jehova, misaotra ary mangataka aminao zay ny famindraponao raha nisy izay tsy nety Jehova, raha nisy izay tsy nety Tompo tamin'iny anemana iny, te hiditra amin'izao andro sabata izao amin'ny fahamasinana zay, te hiombona aminao zay, te hanana fifandraisana aminao miavaka izay Jehova, te hahitanao zay. Tsy tiana hiavina aminay ny tavanao Jehova, ka hamasino zay ankehitriny, hamasino mendrika anao tokoa, rakofy amin'ilay rahan'i Jesosy zanakao, ilay fody amin'ny masina fahany miseho natrianao Jehova, fa te hahitanao zay, te hatsapany herinao zay Jehova Andriamanitra. Ity andro sabata ity tsy te ho diso fanantenany zay ka mivavaka ihany efa tsy hatsapany herinao, fa tena te hahita sy te hatsapanao Andriamanitra. Rakofy ny famindraponao lehibe makadiry, rakofy amin'izany zay. Misaotra Jehova, dera laza misaotra ho anao. Eny tsy voalazako Jehova, fa zay voalazako ihany no voalaza eto. Tsy havita nininina ao amin'ny fiainanay satria kely ny takatry ny sainay, fohy ny fisainanay. Fa mihoatra lavitra anao izay mahetretinay Jehova Andriamanitra ho ataonao amin'ny tsirairay avy izay tonga teto Jehova, ho anao ny dera sy ny azy sy ny voninahitra mandrakizay. Mitsaroana isa maraina, salamy fatelo amby zato soratan'ny mpanomponao. Misaorana Jehova ry fanahy, azy rehetra ato anatiko misaorana ny anarany masina, satria lehibe loatra Jehova ny zavatra efa nataonao tao amin'ny fiainanay. Tsy misy adononay ny fitahina rehetra izay nataonao. Misaotra Jehova Andriamanitra, dera laza saotra ho anao, voninahitra hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay. Misaotra ray. Halleluia, amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ray havana ho an'ny firenena. Andaoko androtsika hanavavitsika ny ana maheno soa, hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo arana vavy maheno soa. Tainy tompo pasitera dia ny fiadanan'i Jesosy ho antsika tsirairay avy manaraka izao fatoam-bavaka izao. Hiaraka hivavaka ary sika. Misaotra anao Jehova Ray malalo noho ny fametrahanao, ny fahatateranay izao fotoam-bavaka izao. Tsapanay fa manatrika anay eto anao Jesosy aho. Tena hoe manatrika anay amin'izao fotoana izao sy manatrika anay foanafoana. Alleluia. Misaotra Jesosy malalo noho ny fitiavanao ka nampianaranao anay tamin'ny teninao masina androany fa tsara ny misaotra anao. Mendrika ny isaorana ianao satria maro loatra Jesosy ny fitiomenao anay olombelona. Fa tena hoe sambatra izahay satria voabela heloka, voata, voakasika ka higoka hatrany hatrany ny fahasambarana avy aminao. Ankehitriny Jesosy aho, dia mivavaka ao amin'ny firenenay izahay. Tsy miafina aminao zava-misy ao amin'ny firenenay io. Ainao koa ny tsara iainan'ny vahoaka malagasy sy ny ratsy izay ilomany isan'ny maro. Jesosy malalo, mamindra-fo re. Indreto izay mitalao ny famindra-fo, mamela ny firenenay Jesosy aho. Mamindra-fo ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Eny tompo malalo, mahatsapa, fa maro tokoa ny malagasy ny tsy miberin-dalana. Maro ny malagasy ny tsy mibebaka, ka ankehitriny Jesosy aho, ka sy ny malagasy rehetra. Ome fo torotoro toy nataon'i Davida mpanjaka, fony izy nanota, nibebaka, fa kosa nigoka ny famindram-ponao.
tena hoe fototra meriny ara-panainy malagasy zany Jesosy dia ny fihekeny malagasy rehetra hitsofoka sy ilomanao anatin'ny famondraponao. Tsy hijanona mitsirony famondrapo fotsiny anefa fa kosa hiezaka hikasaka ny fisaorana anao. Jesosy malalo, tena ory, tena hoe mahantra, tena anaty fahoriana malagasy maro. Ireo ny fanainao masina, anamarina ny tsirairay ka mba ilobava hisaotra anao Jesosy izany ny famonjena ilay firenenay sy hitalaonay aminao, ka atsapa ny antom-pisina malagasy sy ny ara-batana ihany ka avariana amin'izao fiainana izao fa hikatsaka ny ara-panahy. Herim-pitiavana avy aminao Jesosy no hery afana mitalao aminao amin'izany. Tsy hangataka ny ara-batana izay androany Jesosy fa hikatsaka ny ara-panahy. Vonjeo ny firenenay, omeo sehatra ny ara-panahy malagasy, ho andera-pahasoava-pikasiana avy aminao aneny malagasy tsirairay avy, ka tsy onona amin'izao fotsiny fa hikatsaka ny tsirony izany hoe misaotra anao. Misaotra Jehova, mankasitraka anao ny fanahinay ary mankatelona anao noho ny fitiavanao sy ny famondraponao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka be deaibe any nanavavitsika ny anamahesotra anaty izay vavaka mamy matsiro izay Andriamanitra manakire-pahasoavana ne amaly fitianao raha nabavy dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha nabavy mahely soa. Alleluia. Efa mihoatra be ny fotoanantsika. Dia taperisika fotoana raha miloasika aminao lanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso manomboka amin'ny 7 ora ny raha antsika eto amin'ity sabata ity miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Toja Batsialmainina antsika amin'ny commencement akila sy famotinana ny tontena andrisany herinandro. Aorianan'izay manomboka amin'ny 10 sasany amin'ny 1:20 latsaka eo dia hiditra anaty Zoom indray tsika hiaraka anao commencement. Raha ianao mba maniry hiaraka aminay anaty commencement mandefa SNP amiko dia ampidiriko anaty Zoom ianao. Amin'ny 2 ora sasany eo manomboka ny fotoana mavaka sabatatsika tarika fotoana mampionana dia aorian'izay mitory tenin'Andriamanitra ny tena fa fotoana mahafinaritra tsisy andro mahafinaritra ohatran'ny ity andro sabata ity ry havana andraisantsika fahasoavana sy fitahin'Andriamanitra famondrapony sy ny fitahiny sy ny fahasoavana sy ny rehetrarehetra ny fahatsarany anio ampandalovina eo amintsika tsirairay avy. Samita iny tompo Aki Radio point radio 12345.com afahanao mieno ny onjapeo Aki Radio dia tahiny tompo mieno finaritra daholo tsika tsirairay avy mandeha andro manalina io isaky ny adiny 3 amin'ny 2:07 amin'ny folo maraina misy toteny amin'ny 2:07 misy toriteny. Tsy misy ny fandarantsika rapitso alina sy amin'ny lahady alina fa latsinainy hatramin'ny zomatsika no miaraka eto. Samy tahiny tompo daholo bon sabatsika rehetrarehetra dia samy tahin'Andriamanitra bonne nuit tahiny Jesosy daholo. Alleluia, amen. Misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany, amen.